Hey. Let's tunga. Hey! Dotsikiteta Jesosy! Let's tunga tia. Ny fotoanandroany a, ny fotoanandroany fiombonana ho amin'ny famonjeham-panahy efa maiky Jesosy dia mbola milaza mponiny soavy masoandro fa tiany Jesosy isany hitsena azy mponiny soavy masoandro. Ty fotoana ty tsy hoe tsy misy fety dia dao asina fety raha nga soavy masoandro tsy zay fa misy very any dia mitady azy ny rainy. Tianao Jesosy soavy masoandro e! Dia zay dikany ty fotoana ty ka za isany miala eto ka tsy hoe vita fihavanana fa tena miala eto ianao manananto karaha neno ny trompetra rarivo mpandova lanitra ianao. Zay antony ty fotoana ty izany te hitsena any Jesosy atao mamboana ny tanana zaraka te hitsena any Jesosy a dia mirakora mafy be asehoany fifalizany olona hoe hitsena any Jesosy zany. Andraso aloha manisa telo a dia ataontsika izy tsy haiko ianao ohatrany ahoana ny fifalinao raha isany hitsena any Jesosy zany fa raha za mety tokony oatra ny ty son an'ty bafla ty ny kikika atsika satria hoe fifaliana raha misy fifaliana adorateur ho izy zay naman'izay dia c'est le retour de son Seigneur. Zany fifaliana mpiankoka indrindra ho avy ny mpampakatra azy ka ndao raha nisa telo a raha ianao ny maniry ary mananao amponao zarangara misy zavatra andrasako rehefa tsy androko tsony dia ny fiavian'ny mpanjaka dia ndao ataovy kikika mafy ndao tsika hitsangana mihitsy zay vonina ny mandeny e ndao tsika hitsangana mihitsy dia ndao tsika anisa telo a ndao tsika hikikika afarak' zay mafy nahatongana ambody fasina raha tsy maninona raikitra isa roa te ndao toizatsika lavalava be andraso aloha e andraso mbola chauffement iny ataotsika anatin'ny 10 secondes tsakiato le izy zay a aloha mboary tsara kely aloha mifeo etsiketsehany tanana fa sao dia tsy mivoaka tsara le feo mikikiky tsy maninana afaropeo ianao miala eto satria maneho ny hafalinao anatinao hoe ohatr' zany Jesosy ny hafaliko a hitsenahako anao zay le fahavononana le izy tsy resahana fotsiny fa tokony ho vonona mihitsy
Izy mpanompon'Andriamanitra zay ny olona efa vonona no mitona amin'olona andao andeha. Isany efa vonona eto. Vonona tena vonona. Ao ary 10 secondes sajantsika raha ataontsika miamafy le kikika fa tsy hoe mafy be dia milatsaka. Raikitra isa. Raha mbola manao croiser les bras tsy mivoaka io. Aiza koa nandeha voyage dia anao croiser les bras. Isa roa amen. Dora raha tsika te-hatahana am'izay Jesosy efa vonona zay Jesosy raha androany ianao ny tonga efa vonona zay Jesosy efa vonona zany sady zany de zay ny antony ty fotoana ty fanerana ianao aza mahatoritory raha mbola misy mamatotra anao fotoana zao aza diny fa ny fanapa-kevitra de any aminao fa tsy eo amin'ileo akaikinao. Manambady ianao tsy ana mivadinao ny fanapa-kevitra ao fa ao aminao. Safidy izy ten'Andriamanitra misafidiana fiainana. Raha am'izao fotoana zao raha tsika nytaniny betsaka ny zavatra tsy mety mitranga, betsaka ny zavatra mafy iainan'olona, fa za miteny aminao fa mbola tsy vitany aminao. Efa manomana toerana tsara ho anao Jesosy. Eto de fanaperana vetivety kely sisy fa zao ndao hijoro tsara, ndao tsy enjery, ndao hiazona, ndao ampifaly an Jesosy isanandro. Raha vao mifomaraina anao de zao ny atao velona ao anatinao, mampifaly an Jesosy ny antom-pisiko. De zao isan'ny mahafaly an tompoko mahita ny olona manao fiderany David. Tsy mieritreritra an'izay toerana misy azy, tsy hoe mpiasana bro de tsy afaka mandio an'Andriamanitra. Ndao asehontsika an'Andriamanitra mihitsy, fa tsinitsinitsika raha tsisy an'Andriamanitra. Ndao tsika hideran'Andriamanitra misy an'le teny ohatr'izao zay. Rehefa nanomana ty fotoana ty zay de nisy tao ambavana ankizy kely ny teny hoe hoisy balina Jesosy ve ao zany ozy izy. De tena hibalina ho an Jesosy sika androany, ho azy mandrakizay ny mendrika andizatsika. Dao are zay manana tanana de aranteka fotsiny. Ataovy ambony ny tananao de miteka fotsiny. Ataovy mafimafy. Akavia Doan hey Doan dramatsika tsy ambikibikina mefamefana kely hoe aza mihafahafa Ia raisoa tsy ouvant tcha aza mifampijerijery ataoviny ianao an'Andriamanitra. Ho anao zany Jesosy Kilay zanak'ondry masina indrindrizy mihirafira vaovao ho azy laya mifiandrianany
Chikilai Zana Kunchi Masina Injinjisi Sihira Sira Bava Uasi Layang Yang Yanani Doan, Lasafon. Aiza le tanantsika tao hoe ndao arana fotsiny zay.
sady miorakoraka mafy teo an'Andriamanitra. Nino nalazana tsisy sakanay efa fantatry fa lehibe ny Andriamanitra niadidinay tsy maintsy ho tanteranay tsy maintsy tanteranay Nino nalazana tsisy sakanay efa fantatry fa lehibe ny Andriamanitra niadidinay tsy maintsy ho tanteranay tsy maintsy tanteranay Faona batanake malana zay atao farany de miara mandroso makany satria mitandrina tsy miova milanjano tsy manaitry mio rehefa ny Holy Spirit no midoro Alleluia misy vonina ivelany Jesosy feandro tabataba be hoany Jesosy Alleluia
Chiamò Jehovah, oh. Chiamava tu lampy orenako mandraky zay mamelona manome hery ny fanahy ka tsapako ny tananao miazona mifikitra ny fiainako ka zay mahatonga anay iky mafy hoe Ay, maminy fitiavanao ay, waizany fitiavanao ray. Waizany fitiavanao ray, maminy fitiavanao ay. Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny Fititanty defa tselatselatsony defa tsisitsisy Profidinao ao ny eo anilanao tiako Miatsaranao no mameno ny fisiko Babonao tanteraka ny fo Tsy nanalanao mbaly tena orony jaly ankehitriny mivaly tanteraka ny teny fikasana hoe zay miray aminao de tsy angeta ety tsony Apetrako ampelatananao ny momba rehetra sy zay atao Terizo amandrapiavinao Ay, maminy fitiavanao ay, waizany fitiavanao ray. Waizany fitiavanao ray, maminy fitiavanao ay. Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay Panjakanay de maheno mahe Metanetana ny fanahina e adindindolo mialatra amin'ny fanahina e raha ny fahafatesany efa resiny ny otako eo fanetiny ny ratrako eo fasitrana ny hoaviko mamiratra ankalazanao hatrany ato hatrany andanitrany iorina tsy vadika aminao ny fisisaina mifana Awasika mbele madita walo nse sosare. Taware. Si. 1, 2, 3, 4. Ay, maminy fitiavanao ay, waizany fitiavanao ay. Waizany fitiavanao ay, maminy fitiavanao ay. Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay Manoatra mpandresy ao fa manananao Manoatra mpandresy ao fa ankinanao Manoatra mpandresy ao fa katananao Manoatra mpandresy ao fa manananao Manoatra mpandresy ao fa ankinanao Manoatra mpandresy ao fa katananao Apetrako ampelatananao ny momba rehetra sy zay atao Terizo amandrapiavinao Ay, maminy fitiavanao ay, waizany fitiavanao ray. Waizany fitiavanao ray, maminy fitiavanao ay. Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay Mety aminareo ve? Ary to olona anankiroa ihany mamaly. Mety amin'ny soavy masoavy ve? Ohatrohatr'izay za miaraka amin'ny Jesosy. Misy tanora ve? Atsangany tanana izay mbola tanora. Kasajerena manko le manangan-tanana fa inao ve anangana. Misy vérifier tsara hoe tanora ve le mananganao akaiko satria atsangany. Zao a. Tena raha misy ny fahatanorana tsara indrindra. Tsy haiko izay efa nandramanao. Fa mba handramo zany fahatanorana amin'ny Jesosy zany fa tsy hanenenanao. Ao ny fahatanorana azo antoka indrindra sady malay indrindra. Sady zany ny tanoran'i Jesosy. Ao mataovy mafy be le zany mihitsy. Sady zany zay. Ndao ary resitsika ireto mpandihy manaraka ireto vogue. Andao ary the vogue. Andao ary reny zareo reny andao resitsika amin'ny tia-tanana mafy de mafy de mafy. Voninahitra Andriamanitra.
Itena zena milani tisika. Nyandun famina puza delani. Idea buku. Utability yaka. Sisa kivili vili fana misu tunamba mimi. Sisa napake come trade and know. Oh man unity. Now I'm day and on the team. Tough like love and now team is in up and fire if I can see something last song. I'm a ring so easy my mouth can know. For a last you the moon rising now. Look to me and it's in me as a dog. Fire if I can see something last song. I've got to find the last song. Me never can say there. Oh no, fire in G6 song. Zany fotsiny ve tehaka ho an'i Jesosy ny amin'izany dia mahafinaritra be zany a. Zavonina mandeha, zavonina mandeha. Zay, tonton sa tantine. Ay, madama sara mosika ay. Restsika amin'izao ny ekipany SMC. Restsika amin'ny tiatana mabe. Ovesovy masoandro e! Ndao masina oraka mafy ndray aloha mba henona kely. Isa, roa, telo! Miaraba anareo ny son masquoyer. Mba misy fihetsika kely raha antsika ndray satria nijerinareo teo. Dia ndao tsika mba hiaraka kely ndray aloha zao. Raha ohatra hoe afaka mitsangana ianao dia mitsangana. Raha ohatra tena tsy afaka mitsangana tsy manina eo ampipetrahana ihany a. Zay rehetrarehetra mino an'ity teny androany dia hotanteraka aminy. Ohatra zao ilay tononkira hoe raha va ny fatorane dia mamaly tsika rehetrarehetra hoe asoa. Zay teny eny koa zany dia valinareo hoe asoa miaraka amin'ny fihetsika sika. Raha roa telo raha va ny fatorane mifindra tendrombohitra menjera vokora mandabe ny zavadrehetra miara-miasa. Ohatra ilay fihetsika dia andao mba atotsika rehetra le fihetsika e. Ohatra minora ihany le izy tsinony. Iza vona mba hiaraka aminay kely. Nareo rehetrarehetra manangatana andreo mba asaiko ampanajana toko ndao mba hitsangatsika rehetra. Ray, roa, telo, raha va ny fatorane mifindra tendrombohitra menjera vokora mandabe ny zavadrehetra miara-miasa. Eo ihany raha va ny fatorane mifindra tendrombohitra menjera vokora mandabe zavadrehetra miara-miasa. Zay le izy a. Rehefa miteny zay hoe onaga dia mba manao fihetsika afrikanina reo tsika miala amin'ny gasigasy vonitsika. Ohatra zao le izy rehefa onaga miainga kely ohatra zao ny tonga miaraka daholo. Ray, roa, telo, onaga
Honaga, 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 Honaga. De farany rehefa manao aleloha tsika dia avoay daholo izay any amin'ny tananao rehetrarehetra any a dia hiaraka ofaofatsika ataotsika hitan'ny soavy masoandro ataotsika hitan'ny satana ihany koa fa resy izy a aleloia ho voninahitr'Andriamanitra zao zao tsy zany e ndoharytsika ray roa telo Famanina tsy mitsangana aizana ufakofakinaleoato zany izany ary vonintsika hatramin'ny voalohany amin'izay miaraka daholo osy le mozika hoe mitsanganenao mitsanganenao vona menao ideran'Andriamanitra androany ray roa miarakytsika raba hitpatorane Siva tendru buicha Tendera bukure mandabe Sabane chamara mnasa Raba mitfaturane Siva tendru buicha Tendera bukure mandabe Sabane chamara mnasa Pane janao Pane janao Mapinda dentro buicha Tendera bukure mandabe Sabane chamara mnasa Pane janao Sabane chamara ye Pane janao Pane janao Oh Pane janao Pane janao Dance up hallelujah Dance hallelujah 1 2 stop Onaga, I demand to master because I Onaga, what's smoking, hey, what's smoking, stop y'all. Onaga,
Rehefa mijery rehetra Honaga Honaga Fa tsy magnino 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 Sova tompoko Zay no zaranazy sa masinao a Hoan'Andriamanitra voninahitra Hitanareo misy efa tafiditra aloha raha misy zavatra zay mbola ianarana amin'ny tompo fa farak'izay tsy zaka amin'ny tony fidirana ty mahita olona mipetraka fa maninona zao alohan'ny karaha ny ekipana apokalypsy zay efa miakatra ao zao misy zavatra zay efa ataonay rehefa mandendeha manao fidarana amin'ny faritra dia tianay be manao anazy ty misaotra ny tompo foana satria izy ty androany moa ty amin'ny quartier an'ilay zokobena zay dia atolotra ny ao anazy manokana mihitsy atolotra ao an'Andriamanitra fa tena tiany loatra kosa tiry ty dia atolotra eo azy sady tiry ty maneho fiombonana be ndao ny tsy kitsangana e ndao tsy kitsangana aiza tsy hitsangana io ndao tsy kitsangana ndao miato dia zao a miara mitodikany daholo mitodikany maany amin'ny gabe masoandro mihitsy satria tsy avy masoandro koa tsika dia zao ataova misoroka le alohanao ohatr' zao ny tananao ainao le mitodika tananao anakiroa mihitsy ataova misoroka anao ohatr' zao ohatr ny tanam-pianarana reny fa anakiroa misy koto moa zeto dia mampitehiteny hoe tandremo atranatrano vonona ao izy roa mihitsy aza enjanona be fa le izany hoe tsy hoe sazy manantokantona aisakisao kely le seza raha tsy mitsangana le alohanao dia mateneny izy andao fa ohatr' zao le ataontsika hiara izotra ho any an-danitra hoe raikitra atambaro io couloir io atambaro misy le couloir io azasirany couloir io fa atambaro zay le hoe fiombonana e tsy misy fahasamihafana eto dia zao raha vao miteny a mandeha vao lasinareo fa amin'ny voalohany aloha ohatran'ny reny rano manonja reny ohatran'ny sambo ambony rano reny ao a raikitra DJ Donny J mihetsiketsika alio mihetsiketsika alio mihetsiketsika 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 ute andana amizay mandeha 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 miverna 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 Denera tudo que a ti nezao, denera tudo que a ti on chove, hey, tudo que você, aleva todo, sai on Jesus, tu na tuve chove, mas on Jesus, aferengaletana, 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 afereno, afereno, hey, bola tsmande, bola tsmande, fa utak chanchana, asatin fa onat sabu Jesus, miara. Monday, 1, 2, alevante. Check, 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 check. Hey, hey, hey. Assim tava bem, Jesus. Outro sai, miara mizotra makantatra mipetraka kely amin'izay. Ora kizy moramora le fotaka. Iraisitsika ny ekipany apokalypsy ndao tsika tia tanana mafy be ho any zareo voninahitran'Andriamanitra andao ary ndao sitsika tia tanana foana mandra-panomboana zao sitsika tia tanana foana ankasitrana aloha zay rehefa teo a tena mariky fombona tokoa tena miara amin'ny diran'Andriamanitra eto a tsisy mialy eto androany zay mino afa efa Alleluia
Alleluia. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Zao za miteny hoe ny afantarana fa mpianatra amin'ny fankatia dia nareo mamaly hoe fiombonana ataovy mafy be mihitsy raikitra. Ny afantarana fa mpianatra amin'ny fankatia mataovy mafimafy e. Ny afantarana fa mpianatra amin'ny fankatia dia atao ohatr' zao le tanana, atao tokana ohatr' zao. Jesosy io zay atao ambana aloha le tanana. Ny afantarana fa mpianatra amin'ny fankatia ampidimy kely. Ny afantarana fa mpianatra amin'ny fankatia zay sy te hatanana ho an'i Jesosy a. Apokalipsia ampitondratsika anatin'ny fiderana Andohare.
Kalaze, Kalaze na narani malas. Telang tukma na karib, telas mara na togarib. Mugay pasi ang Kalaze, Kalaze na narani malas. Sarap labo, mananatug sarap labo. Sarap labo, mananatug sarap labo. Sarap labo, mananatug sarap labo. Sarap labo. Akasatsika ndao mbola tiavatsika tanana mafy de mafy de mafy hatrany a ravoravo ny zareo mino koa fa ravoravontsika ny ampatanana fampianatra mifankaty efa adinonareo sahady aiza ny afantarana fampianatra mifankaty yes de ndao hitsangana indray ary za vao mijorety de fa hitsangana zay ye ndao hitsangana ny afantarana mpianatra mifankaty sady mitsangana mako ampiakatra le tanana ny afantarana mpianatra mifankaty fiombona de zao le to manko atao voatra zao ndray le akaikinao asehotsika androany fa tsy misy fahasamihafana eto fa iraitsika ao am Jesosy mba atao voatra zao ndray izy ary lavalava be mihitsy ataovy lavalava be mihitsy hay miaraka amin'irety ekipa mahafinaritra tanareo io afatra io Jésus reviendra efa voniny tsena azy nareo izany voniny tsena an Jesosy de io azadino afatra amin'io zao ary zay rehetrarehetra ty mihitsy ao finony akaikinao risia ohatra zao ao a aza miafa andao asehotsika mihitsy le fiombonana zay atao voatra zao tsara mihitsy izy vonina vediny 1 2 1 2 3 4 Zay ataony aty aloha ihany kisaka makati inga tsara ny tombotra aizany pastor aizany pastor aizany pastor raha baka mansomy mihitsy Resika ny ekipa ny refia andawady Halleluja! Halleluja! Faly be zay tafiaraka amin'ny tanàna Somme Masoandro iray manontolo androany a. Araky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra omaly hoe vao tapa-bolana lasa zay teto a nisy fiangonana nitoro ny filazantsara toro ny anaran'i Jesosy. Androany anefa dia miverina eto Somme Masoandro indray ny filazantsara. Tena tiany Jesosy letra ane Somme Masoandro e sady zany be andao tsika rehetra araka hitsangana dia hiteny mafy be tsika hoe Somme Masoandro tiany Jesosy any ianao e tsangana ary tsika rehetrarehetra manisa anankitelo dia hiteny mafy be tsika ataotsika maheno ny atrany mamba ataotsika maheno ny atrany matony ataotsika maheno manerana Somme Masoandro manisa telo ary vonina ve ianao Somme Masoandro tianao ane Jesosy e ao a isa joa telo Somme Masoandro tianao ane Jesosy e urakuraka mafy be tsika matombo amen amen vonina ve ianao ho avy Jesosy tena
avec Noé, c'est ceci. Jésus reviendra. Milamiu maneno. Tene jawe alors sauve ma songe. Abeto kele souffle non. Alors sauve ma songe. Wow, c'est ça. Vous n'avez non. Sauve ma songe. Tiens non, c'est social. Amen. Allez, Allo, jag vill varta. Allo, jag vill repna. När du var på barn, jag tvinner sig till nanna. Vad vill dig så?
mitehaka mafonja Jesosy venao androany. Iomanany amin'ny fanatitra isika hijery ten'Andriamanitra isika atao amin'ny Hébreu. Hébreu toko 7:7. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu toko 7:7. Maika fanondrany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Nanino ny Kristy nanatitra ny tenany, na dia fangamo izy tsy Andriamanitra fa izy mihitsy no nanatitra ny tenany. Ka na dia Andriamanitra ary izy dia nanao fanatitra ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny fanatitra dia fiainana, tsy fombafomba amin'ny fanatitra fa tena fiainana. Ary ny fanatitra tsy fiainana isan-kerinandro fa tena fiainana mihitsy. Fa Jesosy ary nanatitra ny fiainany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny olona tsy manao fanatitra zany dia antikristy izy na manohatra ny Kristy. Ka andao tsika tsiraray avy ataovy eny an-tananao ny fanatrao dia afohy manokana ho an'Andriamanitra tsika ao anatin'ity hira anankiray ity fa na Kristy ary dia nanatitra ny tenany. Anao hira anankiray ary tsika androany dia ao anatin'izay nanaovantsika ny fanatitra ao an'Andriamanitra. Nasarotra za ny lalana makany. Tsy manino ampipetrahana ataontsika mifotsika rehetra. Tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy atao aversika ihany nasarotra za.
asa anatin'ny tananao dia laza tany mafiay mandrakizay azony tany avetsika fara atolotsika ho any tompo fanatitra zay nomentsika ho azy a tsaroa fa rehefa manao fanatitra ianao dia mamafy ao fanjakan'andriamanitra hoy ny ten'andriamanitra hoe amin'ny fotoan'andro ny ijinjantsika raha tsy reraka isika zany hoe mampaherantsika rehetra zay manompo an'andriamanitra amin'ny toeram-piangonana misy anao a dia izao hoe ataovy zava-dehibe a ho anao zany fanatitra izany fa hijinjy ianao hoy ny tenin'andriamanitra zay mamafy kely dia kely ny jinjainy fa zay mamafy be dia betsaka ny jinjainy a dia atao raha te hijinja betsaka ianao a dia mamafaza betsaka ao amin'ny asa famponan'andriamanitra dia atolotsika ny tompo fanatitra entsika mampandroso ny filazantsara izany fanatitra izany raha io mbola misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izahay tonga eto amin'izao toeran'izao zay Jesosy a eto ianao manatrika na eto ianao teninao koa dia manambara fa aza miseho eo anatreako tsy mitondra fanatitra ny fanatitra voalohany indrindra dia nitinana ny tsiraray avy a no natolotray kanefa Jesosy a amin'izao asa fampona ety ambony tany ilana ihany koa famafazana raha-bola soloana ny fanatitra izany apetraka feno ampelantananao ray izany fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara satria maro ny zavatra ilana amin'izao fitoriana ny filazantsara izao entinay mpampandroso ny filazantsara izao fanatitra izao noho izany zay rehetra namafy tamin'ity androany ity dia mino a Jesosy a ianao ny ampitombo izay vona fafy teto androany satana sy ny asany kosa fa nahafantrana roany amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manana fahefana vanao varavarany lanitra ampidinanao fitahina manany ambiampy ho an'ny tsiraray avy ho an'ireo izay tsy nanomanomena kosa Jesosy a mino ny tompo fahita azy ianao ary amin'ny fotoana andraisany fitahina dia tsy ary izy fa tokony amin'ny fanatitra ho anao tokony amin'ny ho anao voninahitra dia ho anao reny any Jesosy a hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay misaotra ray eo alleluia amen lokony tokony andraikitra fandarana samy mahatratra ny farany a fa hoy ny ten'andriamanitra izay mahatratra ny farany ho vonjena ary any amin'ny farany dia handray zavatra lehibe nama eo anatrehan'andriamanitra Halleluja androantsika dia tsy tanteraka sy totoso ty fotoana ty raha tsy no Jesosy a tiako ianao mba hity tanana mafy be ho an'i Jesosy alongany mankasitraka ihany koa tsika andreto ray aman-dreny ara-panahy rehetra izay eto soavy masoandro reto a raha sitraka andaontsika mba hitiaka ho an'i Jesosy ho an'izy ireo misaotra an'Andriamanitra fa noho izy ireo a dia totoso ty fotoana ty androany hivavaka ho an'ny tanàntsika tsy haiko hoe vonona ve ianao hivavaka ho an'ity tanàna mamitsika ity a fa mialohan'izay a dia indro aloha asitsika présentation andreo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mivondrona eto anivon'ny FMS izany hoe ny fiombona andreo mpanompon'Andriamanitra rehetra eto soavy masoandro misy firaisapo a misy firaisan-tsaina izay tena ankasitrahan'Andriamanitra tsy haiko hoe mpanompon'Andriamanitra ve izy ianao mety androany mihitsy ianao vao naheno an'izany hoe FMS zany a fa manasa anao Jesosy a manasa anao koa zahay a andao re mba hivondrona
andao retsika mba rehefa mahita atsika ny olombelona dia tsy mahita mpanompon'andriamanitra miady na mpanompon'andriamanitra mialina na mpanompon'andriamanitra malahelo amin'ny fahombiazan'ny sasany a fa ndao re mba ataontsika mahita an' jesosy tompony ondry a ny olona rehetrarehetra izay hoentsika ny amin'ity androany ity misy fifankatiavana ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra soavy masoandro a hitanao amin'izao hoe a ao daholo ny rehetrarehetra halleloia eo daholy a na ny avy any mamba na ny avy any mahatony a na ny avy any ambotamena dia tafavondrony eto daholo dia tomboko avy any amin'ny sisiny indrindra le izy a dia ny pasteur Jean Paul mivady a vao amin'ny fiangonana refiza ny tiaka ho an'i Jesosy manaraka anazy ao a ny pasteur Noro a vao amin'ny fiangonana Sereux ato akaikiny ato a misy an'ny pasteur Fara sy pasteur Noeline zanaky ny fiangonana Refi a mitondra fiangonana eny Imambe eny tiaka ho an'i Jesosy so dia takona kisakisaka misy an'ny pasteur Jean-Claude mivady a avy ao amin'ny fiangonana miaina amin'ny rindry tiaka ho an'i Jesosy tsika ato aoriana ato a misy an'ny mpanompon'andriamanitra Gedeon mivady a avy ao amin'ny fiangonana Jesosy mpamonjy manarakaraka anazy ato a misy any ray amandreny Alain avy ao amin'ny fiangonana Apocalypse ato ambany kely ato dia ao akaikiny ao a misy any évangéliste Mendrikaja avy any amin'ny fiangonana Adventiste tiaka ho an'i Jesosy le ray amandreny eo akaikiny io a pasteur Philippe Sanradzuel avy ao amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu soavy masoandro dia ao akaikiny ao moa manao volomboasary a mpanompon'andriamanitra pasteur Fahendrena za moa zany mivadiny a pasteur Indra avy amin'ny fiangonana Vogue Church zay tompoko dia ny ato aoriana ato a le manao orange io e tsikitsiky be io le mivavaka ho an'ny fanatra teo a izy indray a ny pasteur Tahina avy amin'ny fiangonana Sereux zany apôstôly Andry avy ao amin'ny fiangonana Shekina ny Manaritsoa pasteur Narindra to dia memo izy pasteur Narindra avy ao amin'ny fiangonana Refi soavy masoandro eny tompoko a dia androany any koa manana solotensika avy any amin'ny Fimpifima dia tsy izy zany fa ny pasteur Xavier Trema tia tanàna mafy be ho azy sika amin'ity androany ity izy moa nitondra ny vavaka ho an'ny tanàna androany a dia raisitsika amin'ny tiaka mafy be izy ho voninahary Jesosy tiaka ho an'i Jesosy tsika maika diniko ny fiombonana pasteur Rodolphe tompoko a pasteur ny fiombonana avy eto amin'ny soavy masoandro ihany koa tiaka ho an'ny pasteur Rodolphe Dafiny Arivo tsika miala tsiny ray aman-dreny afaka polana fiadanany tompo amintsika rehetra mba misy fanambarana na révélation mba tiana ho tenenina ho an'ny soavy masoandro a te hitodika vetivety aminareo a misy fanambarana omena hoe efa tsy haiko efa firy taona zao tonga taty foana fa fanambarana dia izao hoe efa eto soavy masoandro ny fifoazam-panahy zay le fanambarana asitiaka be inona ny dikan'izany efa eto na nisan'ny tarika ihany koa an'izany hoe misy mazava zany fa eto le fahazavana asitiaka be zany inona ny dikana eto ny fahazavana dikan'izany a tena hoe misy fiara-miasa hitombo foana anantona ny fahazavana nyty tanàna ity raha oharina amin'ny baiboly dia zao hoe misy andro raona amin'ny atoandro dia misy andro hafa amin'ny alina zany hoe soavy masoandro foana Jesosy alleloia misy ten'Andriamanitra mirakoraotra izy fa efa nomen'Andriamanitra any Jehova eo an-tanànareo efa nomeny Jehova eo an-tanànareo ny tanàna fa efa any Kristy soavy masoandro amen ka izao nisy fitsodrano be teo hoe ho any an-danitra daholo nareo fa mbola misy fanambarana ngeza be mbola omenanareo hoe
tsy hoe ho any teneny akaikina hoe tsy hoe ho any an-danitra fotsiny ianao, tsy hoe ho any an-danitra fotsiny ianao, fa isy olona be dehibe mbola miaka an-tamosinao, olona voatanao mbola ho any an-danitra. Alleloia! Ny mponina savy-masoandro anankiray zany a farafaratsy tondra ray fa mety roa, mety telo, mety folo, mety roapolo a hoety makany an-danitra ihany koa, satria efa eto foana ny fahazavana dia zao ihany akory ianao ny itombo filazantsara fa naroviana iaraka aminao foana fahazavana itombo be fiangonanareo e. Halleloia! Zay zany ny fanambarana omenantsika efa any Kristy soavy masoandro, efa any Kristy, tsy hoe ho any Kristy fa efa any Kristy, efa eto ny fifoazam-panahy, efa eto ny fifoazam-panahy. Andao ataontsika ika zay hoe efa eto hoe dok ao be le hoe dok efa eto ny fifoazam-panahy, efa eto ahoana, efa eto. Alao mitsangana mihitsy rehefa proclamation izy zany e. Raiso ny teny fanambarana omenanareo dia efa eto mpanompon'Andriamanitra ny teny efa eto dia nareo fahazam-panahy isa roa telo dia lasa efa eto, 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 urakuraka mape. Alleluia! Ka ny vavaka atao eto zany a dia vavaka proclamation lazaina eto a, vavaka izay ahatonga ny soavy masoandro tsy ho faty ny fahazavan'Andriamanitra fa eo foana na andro na alina ary hitondra olona be dehibe ho any an-danitra ianareo. Fanoarana farany jerevinareo a, rehefa maizina be ny andro a ka misy mazava dia maka eo amin'io mazava io daholo ny olona tsatsy zany e, dia ho hitanareo fa androso be ty hitanany ty satria eto ny fahazavan'Andriamanitra. Dao tika hiaka hivavaka hitondra vavaka an'izany a, mangataka fahanginana fifantohana ho an'ny vavaka, ho an'ny tanàna sy ho an'ny firenena ihany koa. Hiaka hivavaka isika. Ndera ny laza voninahitra dia ho anao tompandriamanitra eo. Misaotra fa tsy hoe soavy masoandro akory no ny fidy hoe anao etsika toy izao isa-taona farafakeliny, fa efa enao mihitsy nefa manjaka tanteraka eto amin'ity tanàna ity. Koa misaotra Andriamanitra ny safidin'ny soavy masoandro ho anisan'ny tanàna ho feno fahazavana foana n'andro na alina. Ary misaotra Jesosy eo noho ny asanao mahagaga zay ho ataon'ny fiangonana, ho ataon'ny olona tsirairay avy, ka dia mihamaro foana ny olona hiverina aminao, mihamaro foana ny olona ihany koa ho lasa mpianatra, ary mihamaro foana no azoto hitondra ny olona hiverina amin'Andriamanitra avy eto amin'ity soavy masoandro ity. Misaotra Andriamanitra fa tena mitombo foana ny hetsika atao eto amin'ity tanàna ity satria efa nisafidinao hatrany am-boalohany. Misaotra fa noho ny fisiny zao tanàna izao dia hiazakazaka be mihitsy ny fifoazam-panahy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity, ary mbola hiazakazaka mihitsy hatrany amin'ny Madagasikara. Eny isiako maneran-tany izao hetsika zay ataon'ny soavy masoandro zao, satria sitraponao izao, satria ratsambatanao no miaraka manantanteraka izany. Zany mivavaka farany zay nataonao Jesosy eo, mba tena hoe mba iray ihany izy rehetra ary hiaray asa soa ny fanomezam-pahasoavana zay omeny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ho voatanatra amin'ny farany zany fiombonana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hitombo ny ositra samihafa. Amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa tena vatan Kristy ngeza be, hitondra révélation ngeza be, hitondra fifoazana ngeza be. Eny maro maneran-tany ary anita mivokatra zany fiombonana. Raha ohatra ka nisy fiombonana lehibe tao amin'ny efitrano ambony tamin'izany dia nilatsaka ny fanamasina, eto soavy masoandro dia mbola isy mihoatra lavitra noho izany a no mivokatra ny fiombonana. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho ravatsony ny fankatiavana mpanompon'Andriamanitra fa voaika hitombo ka ho modely manerana Madagasikara, manerana Antananarivo, manerana zao tontolo zao mihitsy ary. Fa any soavy masoandro anisan'ny fahazavana, anisan'ny engan'ny fifoazana, anisan'ny engan'ny rivotra ahatonga ny olona rehetra amin'ny tanàna rehetra samy lasa Kristy avokoa. Misaotra Jesosy eo anambarana zany fanambarana zany ka tsy somenatra eo filazantsara na dia iray azy fa samy androso ka rehefa mandroso dia tonga dia lina ny olona hiverina aminao tompo eo, ka tsy misy anarana hafa mifantana eto amin'ny soavy masoandro ity afa sy tamin'izany hoe Jesosy zany. Anaran'i Jesosy
ho sitrana ianao a tsy vitana ho sitrana ianao fa mbola fitaovan'andriamanitra mahaingo vaika hitondra fanasitrarana ho an'ny hafa fiadanana ten'Andriamanitra hoe raha misy falo izy izy a aoka izy hideran'Andriamanitra dao tsy kitehaka ny amin'ny fanatrian'Andriamanitra eto androany arivo aoka ianao iorakoraka mafy an Jesosy dia zao a manasanao mihitsy izay androany hoe ninona mety zavatra manavesatra anao dia tsara safidy ianao androany satria ny safidy eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia hisitina ny sainanao izay androany hoe tsy fotoana hieritreretana problème izao amen tsy fotoana hieritreretana ratra-po izao amen satria rehefa eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia mampidina ny fiadanana izy mahery ianao androany a fa tsara safidy ianao tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra raha resy lahatra ianao dia aoka ianao hitehaka mafy an Jesosy aza manaiky ho vesary ny zavatra hafa ianao a fa Jesosy ny tena hoe makanesa ty amiko izay rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa izy no hanome atsika sy ianao fitsarana aza fenona vesatra ao anatin'ny fonao fa sokafo ny fonao fa ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ilay namorona anao sy namolavolanao tao kivon dadanao sy mamanao a manana hevitra tsara iverana aminao dia hitondra fiadanana fa tsy loza amen ka ninonina lalovanao dia matoki fa raha mbola Jesosy no Andriamanitra ao dia azo antoka ny fitondrana amen 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 Find
Jesosy androandray zahay tena hisafidy anao, hisafidy tsara indrindra zahay androany, dia niankohaka eo anatrehanao zavatra rehetra mety ho tapitra Jesosy, fa ny fonay dia atolotra eo anao, fenoy anao indray zahay Jesosy androany, mangetaheta lalina anao ny fonay Tompo, midira ny sehatra ao anatinay tsirairay avy androany. Mitsaka anao indray zahay Jesosy androany, mila anao Jesosy, nataka izany mozika vita ny fidera indroa manatonanao, dia anolotra zay mendrika anao, ampifaly fonao. Raha tapitra ny mozika
fo tena hoe andrasanao aminay le fo anakanao Jesosy le fo ayamely isanandro Jesosy le fo tena hoe ity mihafa Jesosy ity ny rehetra Jesosy It will be very Yakuka Aminao Jesosy Aminao Jesosy Ifuna kuireu Fautaku Aminao Jesosy Aminao Jesosy raha ny zavatra rehetra dia omenao ihany izany Jesosy raha fanasitranana omenao izany raha vahaolana tsisy tsy anao atao izany Tompo ninina valim-bavaka afaka omenao izany ninina zavatra nirinay hatramin'izay Jesosy dia afaka omenao foana izany fa tsy misy azonay ao ampoarina Jesosy amin'ilay fanomezana lehibe indrindra sy tsara indrindra dia ny tenanao izany Jesosy ny ranao ianao nombona ho anay ho faty teo amin'ny hazofijaliana satria ho ny tena hoe inona moa ny soa azo ny onona na azo ny ary izao rehetra izao kanefa very ny fanahy Tompo androany izahay te hifankahita amin'ilay arena sarobidy indrindra ilay fanomezana tsara indrindra dia ianao izany Jesosy aokanao hikasika ny fonay tsy raharay avy tonga eto androany fa tsy misy azo hoarina amin'ny fitiavanao anay Jesosy ka na ho foana ary izao rehetra izao na andao ary izao rehetra izao Jesosy na tsy eo amin'ny fiainanay ary rehefa ianao Jesosy no ao anatinay rehefa ganienay ny fonao Jesosy dia sambatra indrindra izahay misaotra Jesosy noho ny amin'ny ranao misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay Lai mahantra saroko toizamoa efa very tena tsamba nanjiny andro laveniao miota nanalavitray toniatsana lehibe aveniampitao no hitanao tsy navelanao overy namboatra lalany andao teo amin'ny tiazo an'le nafoninao ny lampanao atongay fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otitsonyao tonga fefana tena saotra Jesu lumiranao misaotra Jesu voadia misaotra Jesu voavodia of Yana eyes
nawaona zakizai afiarat aizinau fenuinau faza Irisika itera ni narana nawe Vunina icha O meu vunacha ni naran mas Vunina icha Nirana Manati unifu Such a taste so Hallelujah. Dao tsika ilaza androany ny fitiavantsika any Kristy hoe ny eo anilany ihany ny eo anilany foana no mety amintsika satria izy no antom-pisitsika ho anazy ny voninahitra mandrakizay Tikuni uwe wanilana Sinifanache anau Itera siakalaza nao Jesu Tao miyawanilana Tikuni wanilana Jesu Tikuni uwe wanilana Sinifanache anau Itera siakalaza nao Jesu Tao miyawanilana Zay misy anao Jesosy misy anao No tiako mba isiahiko Iara-pale amina Se ny voninahitra Izay misy anao No tiako mba isiahiko Telitwecha nilana Tikunye wanilana Sinifanache anao Itera nao a Jesosy
tsy ahitana azy Afiamina, antenana,
Haleluya. Andao tsika hitsangana eo amin'ny fitoerana misy antsika tsiraray avy a. Tsangana eo amin'ny toerana misy anao dia raha mba mety dia hofahofahy any amin'ny lanitra ny tananao a. Hisaotra an'Andriamanitra sika, hisaotra an' Jesosy Kristy sika. Izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy no antony ty fivoriany ty a. Izy no nitarika anao tongeto. Tsy hoe nanana programa ianao dia tongeto. Fa ozy izy Jesosy tsisy afaka manantona raha tsy efa nitao mifanany raiky izay ny an-danitra. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitaovany ianao tongeto. Ary Baiboly dia milaza ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava fa Andriamanitra tsy mitona ny olona ho avy eo amin'ny fanatrehany fotsiny zany. Fa Andriamanitra manan-javatra voahomana ho anao androany mahatony tarihany ho tongeto ianao. Mino aho fa voalohany eto amin'ity toerana ity no ambom-piaona nanovan'Andriamanitra anao manokana. Eto amin'ity toerana ity indray androany nivohatra sy klinika sans frontière ikarakaràn'Andriamanitra sy kasiany fiainanao ihany koa. Ary eto amin'ity toerana ity fitoerana sy toerana anankiray ananganan'Andriamanitra anao. Ahofahofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo, misaora azy ny amin'ny famonjeny, misaora azy ny amin'ny fitantanany, misaora azy ny amin'ny fitondrany. Omeo voninahitra izy Jesosy avy amin'ny Nazareto, makasitraka anao zay no ny fitiavanao sy ny famiraponao. Misaotra ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitondranao. Halleluja. Mino zay amin'ity takarivo ity fa eto ianao miaraka aminay. Ary raha ianao ny momba anay tsisy atohatra anay mandrakizay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Nasy orakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Orakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Alohan'ny hipetranao dia tsy haiko ny sisaotra ny FMS eto Soavy Masoandro. Mariana moa faraky ny dinika ny fanaovana dia mba voatendry aho tompontsoa manokana hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika androany hariva na sodrano tamin'ireo ray aman-dreny malalatsika rehetra sy ny fiangonana malalatsika Soavy Masoandro a mba hitantanana mafy eo an'izy ireo. Alleluia. Zay moa tsy manana fiangonana fa reo ny fiangonanay eto Soavy Masoandro. Ka raha sendra tsy manam-piangonana ianao tongeto mangenta eto mitohizan'ilay zavatra nafafy teto amin'ity toerana ity, ny amin'ny teny sy ny fanafana sy ny fananganana, dia akaiky ianao reo mpitandrina rehetra malalatsika tongeto amin'ity toerana ity a. Reo izy ireo le najoro teto tsiraray avy a mba ho hitantanana mafy eo an'zareo. Isavaka ihany koa ny eo amin'ny fipifima sy ny fivondronan'ny mpitory filazantsara eto Antananarivo sy manerana Madagasikara ho amin'ny firalahiana sy firaisana tanteraka. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny fisizan'ny fiombonana zany, zay fiombonana tanteraka amin'ny fiandrasana amin'ny fiverana papakatra. Orakoraka mafy eo an'Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tenena amin'izay Andriamanitra, mitenena amiko Andriamanitra, manambarany sitrapona ao amiko. Aoka ny teny rehetra izay hozaraina eo hitondra fiainana, hitondra fanafana, hitondra famonjena, hitondra fananganana, hitondra fanasitranana. Nandefa ny teninizy anangana zay rehetra latsaka tao amin'ny longo sy tominy ary zay marary hositraniny. Tenina lefany, mpanompo no irany fa tenina lefany, tsy mpanompo no manafaka fa ny teny no manafaka. Orakoraka mafy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Te hiteny aminareo a, na iza no ajoron'Andriamanitra eto dia tsisy olona anankiray anafak'olona eto niza. Tsy anankiray amin'ny mpitandrina eto no anafaka anao, tsy za no anafaka anao. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta, Israel no anafaka anao. Orakoraka mafy eo azy. Alleluia. Miangavy anao a azo toerana. Alleluia. Misy teny mahafinaritra zay nataon'i Jesosy, ary io teny io no anomboako azy androany. Hojerentsika ao amin'ny bokin'ny Jaona le izy. Hozy Jesosy hoe dinionareo ny soratra masina. Rehefa mba hitany pasteur azafady ao amin'ny bokin'ny Jaona dia mba vakina kely amin'ny anaran'i Jesosy.
amin'ny anaran'i Jesosy dininareo ny soratra masina ataonareo fa ho aminy no anananareo fiainana mandrakizay ahireny no manambara kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Amen. Iza no mitady ny fiainan'Andriamanitra tena te hiombona amin'izany fiainana izany androany ariva tsangany ny tananao. Jesosy Kristy tompo dia nilaza fa ny fiainana dia tsy omen'Andriamanitra n'izay olona mandinika soratra masina fotsiny. Fa ozy izy dinionareo ny soratra masina satria everinareo fa avy ao amin'ny soratra masina no azahoanareo fiainana. Kanefa reny ozy izy Jesosy dia manambara azy, manambara ny Jesosy. Dia zao ozy izy ny olana, nareo ozy izy tsy mety manantona. Ny fiainana riavana dia tsy ao anaty Baiboly fa ilay tenin'Andriamanitra velona tao hoe Jesosy Kristy. Ny fiainana dia ny fiainan'Andriamanitra dia azontsika tovosina avy ao amin'ny fahalalana marina sy fanambarana marina ny amin'ny Jesosy. Manomboka tany amin'ny testamenta taloha, nanomboka tany amin'ny andron'i Moïse mandra-pahatonga ny mpaminany rehetra, dia voalaza ny Baiboly fa alika ny testamenta taloha manondro ny zavatra ho avy dia Kristy Jesosy. Nisy fotoana Jesosy riavana taoriana amin'ny fitsanganany, niaraka tamin'ny mpianatra rola teny an-dalana izay tsy nino fa nitsangana tamin'ny maty izy. Tany Emosy io tantara io no nitranga. Ao amin'ny Luka 7:20 ovakitsika dia mba lazao kely ny 9 ny pasteur azafady. Rehefa teny an-dalana izy ireo, izy telo mianaka, dia ozy izy le mpianatra rola ngatsy fantatiny vaovao eto an-tanàna. Dia Jesosy io resan'io ny amin'inona ozy izy Jesosy? Any amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazarety, le nilaza fa nitsangana tamin'ny maty izy nefa tsisy an'izany akory. Zay zao mpianany miandry an'izany zay fa ohatrany tsy nisy le izy Dia ozy Jesosy nitsika sady nijery azy. Alefasany hoe pasteur azafady le tenin Jesosy ry adala sy votsasaiko. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao. Luka 4:20 vakitsika manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Motsy tokony niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Amen. Amen. Inona ny zavatra tadiavin'ireo mpianatra ireo? Ny hiaina fahagagana ahita fanitsangana tamin'ny maty Jesosy, satria izay ny problemany. Fa Jesosy tsy tonga dia namaly ny olany, tsy tonga dia nasehony Jesosy ny tarehiny hoe aza matahotra, aza mangovotra, aza mihanahana, aza nisan'izay tsy mino, fa za ihany ty. Zany ve no nataony Jesosy? Tsy zany nataony Jesosy. Fa ozy Jesosy, fantatrareo, nanomboka nilaza ny momba ny tenany izy arak'izay voasoratra tao amin'ny lalan'i Mosesy, nanomboka tany amin'ny Genesis sy ny boky 5 Mosesy ary mpaminany rehetra. Dia rehefa nandeha teny an-dalana izy telo mianaka mandra-pahatonga tany an-trano, dia teo ampamakinany mofo vao nisokatra ny masondreo nahalala an Jesosy. Jesosy tsy mainky hanao fahagagana, fa mainky handresy lahatra ny fonao amin'ny teny manambara azy mba hisokafany masonao, andraisanao famonjena. Androany arivo, Andriamanitra dia te hanaitra anao mba hahafahanao miverina aminy. Na tongava ny zanak'olona dia hitady sy hamonjy ny very. Marina fa onenantsika Andriamanitra, vitan'Andriamanitra amin'ny manasitrana antsika, vitan'Andriamanitra amin'ny manafaka antsika ao anatin'ny olana mitambesatra tsy takatry ny saintsika io. Fa androany ariva dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny prinsipan'Andriamanitra eo ampamahana olananao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Misy zavatra aloha takian'Andriamanitra
fahatakarana tian'Andriamanitra nananao aoriny fandraisanao famonjena mba hahafahanao misitraka izany ao anatin'ny fotoana fohy amin'ity aloky ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ity izay anorotsika an' Jesosy amin'ity takarivo ity alalantsika hoe possible kay Andriamanitra androany arivo sady amonjy ahy izy ny anova ny tantaram-piainako iray manontolo izy no hikasika ny fiainako izy ity ny takariva ho anao somary deka ho an'Andriamanitra azafady ane pasteur vakitsika kely mpanjaka faharoa toko fadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito amin'ny roapolo tonga dia ho lavalavatsika le teny dia misosa amin'izay tsika ao anaty fanazavana rehefa avy eo miangavy ianao maharetatra amin'ny farany fa aleo miaritra kely mandray teny fiainana dia tsy mitovy aminatongavanao teto no dinao toy izay lasa meloha amin'ny fotoana ianao nefa tsy nandray tenin'Andriamanitra angatahako izay teny izay mba hovakiana pasteur amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ary namana komandiny miaramila ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao atokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray baba avy tamin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary io tamin'ny tompo vaviny engane ka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany nolazan'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely dia hoy ny mpanjakan'ny Siria andeha ary mandeha fa mpitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely aho dia lasa izy sady nitondra talenta vola fotsifolo sy vola mena 9,000 sekely ary akanjo 10 fa teny an-tanany ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe ary raha tonga aty aminao ity taratasy ity dia ho fantatrao fa efa nampandeha ny namana mpanompoka aho akaty aminao kositrano amin'ny abokany izy ary no nefa novakeny mpanjakan'ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe Andriamanitra va ka fatina avelona nanoran'le aty ampoko mba hasitrana olona amin'ny abokany ko masiny anareo fantaro sy izao fa mila ady amiko mihitsy izy ary rehefa reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiana ny mpanjakan'ny Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana ny nandritry ny fitafianao ianao aoka izy akaty amiko dia ho fatany fa misy mpaminany tokoa amin'ny Israely ary nandeha namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa ary Elisa naniraka olona tany amin'ny laza hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao fa tezitra namana dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsony anaran'i Jehovahandriamanitra sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va bana sy faripara hono ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao amin'ireo va ao ka adio dia niodina izy ka lasa katezerana dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikakio na dia zavatra lehibe aza ny nasain'ny mpaminany ho ataonao moa tsy mba ho ataonao va izany ko mainka va raha hoy izy aminao mandro dia adio ianao dia nidina izy ka nisitrika tao Jordany impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy ary niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany ko masiny ianao raiso ny saotra terin'ny mpanomponao fa hoy izy raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eo anatrehany tsy handray mihitsy aho ary nanery azy handray izy fa tsy nety Elisa ary hoy namana masiny ianao moa tsy omena tany zanaky ny ampondra rova izao mpanomponao fa ny mpanomponao tsy mba natitra fanatitra hodorana na fanatitra hafaintsono an'ny Andriamanikafa fa ho an'i Jehovah ihany nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehovah neloko ny mpanomponao raha ny tompoko miditra ao an-tranondrimona iankohaka ao ary mitehina amin'ny tanako ka mba iankohaka ao an-tranondrimona aho raha miankohaka ao aho
Jehovah ny amelany eloko ny mpanomponao amin'izay zavatra zany. Ary izy taminy mandeha nasoma tsara ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa oge azy zadoviny Elisa lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoky namela fotsiny tia namana Sirianiny ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehovah dia azakazaka anaraka azy ao ka andray zavatra aminy. Ka dia lasa Gehazi nanaraka ny namana. Ary no nitazany namana avy ny azakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany va? Ary hoy izy tsara ihany, kanefa ny tompoky naniraka ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy roalahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin'ny tany avoan'ny Efraim. Ko masiny ianao miotaleta volafotsy fitafiana indro miovy izy. Ary hoy namana, aoka andray taleta roa ianao. Ary nanery azy izy sady name taleta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indro miovy, ka nampitondrainy zatoviny roalahy zany ary nitondra izany teo anoloana ireo. Fa noho ny tonga tao amin'ny avoana izy dia nalainy teny an-tanany zany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo ka dia lasa izy. Fa Gehazi kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avitaiza ianao Gehazi? Dia hoy izy, tsy avitaiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va nifoky tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsenanao raha lehilahy? Mo andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana, na tanin'oliva na tanim-boaloboka, na ondry amanosy na omby, na ankizy lahy na ankizy vavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranaka mandrak'izay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny oram-panala. Amen. Alleluia. Entsika izay teny izay hiditra amin'izay tsika amakafaka ny teny anondro an' Jesosy, ijery ny mombanao ary anambara ireo fahamarinana rehetra tandrifiny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra hotsoahana ao anatin'io teny io manambara ny famonjena. Voalohany ry havana, olona anakefatra ny lazain'ny Baiboly ao. Voalohany, namana ny rôle, le namana generaly Sirianina boka. Faharoa, misy mpanompo vavikely babo noentiny namana rehefa nandresy izy ny Joda, dia noentiny le mpanompo vavikely io ho mpanompo babo avy any Jerosalema ho ao atokantranony, hiasa anampy ny vadiny. Anankiray fahatelo, Elisa mpaminany. Izay mpaminany nataon'Andriamanitra fitaovana nanasitrana ny namana. Ary ny anankiray fahaefatra dia ny mpanjakany Sirianina izay voalaza fa nandefasan'ny mpanjakany Israely taratasy ilana vonjy anasitranana any namana. Reo rôle anakefatra ireo no fakafakatsika androany. Voalohany aloha tiako ho fantatrao fa ny testamenta taloha raha manondro mpaminany dia manambarany amin'ny tandindony zavatra ho avy dia Kristy. Hitanareo amin'ny boky ny Korintiana voalohany toko fa 3:10 Baiboly dia milaza hoe rehefa tonga ny tanteraka dia tsy misy sombitsombony intsony. Raha diky Jesosy dia tandindony fahatongavany Jesosy amin'ny zao tontolo zao, reo endrika ny sehony mpaminany rehetra tany amin'ny testamenta taloha. Ka raha miteny ny Baiboly hoe mpaminany Elisa dia azosika raisina ihany koa hoe Jesosy Kristy. Zao ny zavatra nitranga. Ny aloka, rehefa aloka dia io zao ny ombrako, tarafiny jiro dia io ny alokako. Ny alokako tsy ahalalana, fa rehefa mivoaka dia tsy aloka tsony, fa ny tenako mihitsy no hita dia manomboka mefantatra ao amin'izay hoe lehilahy zahako, zao ny lokon'ny akanjoko, zao ny kiraroko. Ny ahalalana ny fahamarinana tena izy dia tsy ao ambadiky ny aloka, fa manondro ilay tena izy ny afina tao ambadiky ny aloka dia tsy iza hafa Jesosy. Ataovatra ny taninao raha azonao aloha zavatra lazaiko tiafa mafy eo an'Andriamanitra. Zao zany ny zavatra nitranga ao anatin'io tantara io. Olona manakajy namana, mpandresy anady, mpitondra babo. Isak'izay avy nandresy firenena izy dia mitondra babo foana na andevo hanompo azy ao an-trano. Olona tena kaiky ny mpanjaka izy,
ary olona nanankinany mpanjaka fatokina be satria io namana io nampandresiny Siriana amina firenena maro zay niady taminy sy ny fanandrina taminy. Zao ny zavatra mitranga, isaky mivoaka ny generaly dia be galona sy be voninahitra. Olona be voninahitra no hitan'ny olona, olona manakaja no hitan'ny olona, fa ny afo natao anaty akanjony ny abokany. Zany hoe olona mana amboninahitra kanefa boka. Nanomboka miresaka izy, ny problema ny tamin'ny vadiny, sheria, bokako, ozy izy le vadiny. Dia zao, aza miteniteny amin'ny olona fa aloha afenitsika ato an-trano. Nafenina le abokana, nafenina le izy, fa nanomboka fantatry ny mpanompony. Rehefa fantatry ny mpanompony, ay, boky Ramse. Dia zao, tsy maintsy nizaraina tany amin'ny mpanjaka koa satria ny abokana rehefa afeninao dia tsy hoe mijanona amin'le ta voalohany nanomboany fa memitatra moramora ao anaty ao le izy dia manomboka mivoaka eny ivelany mamindrakotra amin'ny vatanao. Nanomboka nalala hatramin'ny mpanompo vavikely tao an-trano fa boka generaly. Malaza nefa ty namany ty ompitaritafiky lehibe ny koizana. General Begaluna fa boka. Tsika rehetra rehefa tonga eto dia tadio namana Siriana daholo tsika. Namana tsika, manina no miteny hoe namana tsika. Ianao tonga eto, mety manana ny toerana maizy ianao, mety manana ny titre hoentinao, fa zao eo amin'ny fiainantsika dia misy ny zavatra tsara be maneho ny fandresena sy maizy atsika, fa misy ihany koa ny zavatra ratsy be nefa mety afenitsika ohatry ny namana boka ao anaty akanjo, rakotry ny galona sy voninahitra ety ivelany nefa faharatsiana miafina ao anaty. Eo amin'ny fiainana izay any namana dia niaraka reto zavatra anankiroa reto: le fahombiazana na generaly ny tiava mpanjaka azy sy ny fahararana ra-pahabokana izay nafeniny tao anatiny. Amin'ny ady izy mandresy foana, fa amin'ny fahasalamana izy raraka. Rehefa nivoaka izy dia generaly lehibe, fa rehefa manala akanjo izy na ferovatratra dia generaly boka be. Ny abokana dia maneho tranga anankiray sarotra tsy vitanao mihitsy satria tamin'ny testamenta taloha nandra-pahatonga tany amin'ny andron'i Jesosy, zany abokana zany dia mitovy amin'ny sida, mitovy amin'ny cancer, zany hoe maladie incurable, tsy azo atao ninninona fa miandry fahafatesana. Mety misy mahalala ary mety misy tsy mahalala ny fahavoazany namana, mety misy mahalala koa ary mety misy tsy mahalala ny fahavoazanao. Fa misy ny abokana afeninao, mety olana le izy, mety toetra ratsy le izy, mety zavatra mitangana angejanao le izy, fa zao tadidio arakaraky ny anafenanao anio fa tsy amoahanao anio ny mahatonga ny fahaela ny fitsaboana anio. Teny amintsika tsirairay avy namana ry havana, raha ohatra ka ny afo natao anaty abokany fa tsy nilaza sy nizara tamin'ny vadiny sy ny manodidina azy dia tsy tonga le mpanompo vavikely vao nivakitsika teo nanome solution azy hoe misy vahaolana ao anao any amin'ny Israely. Ry havana, raha tonga eto ianao misy solution hanadiovana ny abokanao. Mety toetra ratsy le izy, mety fanao tsy mendrika le izy, fa eo anaten'Andriamanitra faharikorikona anakana anao tsopakarina le izy. Androany hariva ny ran'Andriamanitra ny teniny eto amin'ity toerana ity fa na inona abokanana fenina rehetra misy solution ho anao eto androany hariva eto Jesosy avy any Nazareta. No hoe eto Jesosy midiky, tsy jerijery anao fotsiny izy, vonina izy ny amonjy ianao, aboray amin'Andriamanitra ny toetra tsy mendrika rehetra. Mety ianao le olona mora kizitina, mora tezitra, misaitsain-dratsy, maloto fieritreretana, mety efa tonga mibomba ny tenin'Andriamanitra fa tsy tafavoaka mihitsy reo toetra tsy mendrika rehetra, fa mbola ianao hatramin'izay ihany ianao androany hariva manambavao mafalina zaina aminao misy fahaolana ho anao eto androany. Beba androany hariva, tsory amin'Andriamanitra le izy, fa rehefa
rehefa nitsorona tamin'ny Elisa amin'ny problema ny namana, misy Jordana vahaolana amin'ny takarivo ty. Jordana vahaolana, le teny fiainana omenanao, le manindrona ny ao anatinao, ny fiasan'ny fanamandroso ao anatinao, rehefa manaiky elika ianao ary manaiky ovan'Andriamanitra amin'ny problemanao, tia takariva ho anao tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ny apokana dia zava-dratsy, mety ho toetra ratsy, mety ho aretina miafina, manelingelina, mahatapidalaka lenao ohatrany zavatra ny ainany namana, izay tsy voatery ho fantatry ny olona fianao mahalala fa ao anatinao le izy. Sika dia karazan'olona manafiny zavatra sarotra mahazo, satria fombatsika malagasy misy no miteny hoe lamba malotiny tena afenina, afenina. Fa ao amin'i Jesosy avoay le izy ho sasana. Tiako ho fantatrao fa Andriamanitra dia te hamany olonao ny amin'izay zavatra faran'izay sarotra tsy vitanao intsony, io mampitomany anao manginginy io, te hampanatenanao androany hariva. Jesosy ny vahaolana manoloanan'io. Ilay olana mitady hampahory, tsy hita mpanafana, mahatonga anao tsy mahita tory, olana anankiray manohitra, mahatonga anao ilaza hoe ahoana ny ainako an'izao Tompo, anahoana hatramin'ny oviana ny haritra amin'izao. Te hiteny aminao fa Jesosy amin'ity takarivo ty te hikasika anao izy, te hanampy anao izy, andray afatra androany hariva, hitaridalana anao amin'ny karazam-bahaolana, tandrify an'izay vahaolana tadiavinao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Soave masoandro. Halleluja. Halleluja. Ahoana fipetraka le izy rehefa te hanova olona anankiray zay Andriamanitra, dia mitondra azy ho ao amin'ny sekoliny, hoentiny amin'ny dingana sy taridalana maro samihafa ianao, mba halalanao ny zavatra tokony atao. Tian'Andriamanitra namana, kanefa hitan'Andriamanitra fa mivavaka tamin'ny rimona sampy izy. Nga tsy hitantsika le mivakina teo, ny tompony hono zany mpanjaka ny Siria mivavaka amin'ny sampy atao hoe rimona. Dia rehefa tonga amin'ny efitra misy an'io rimona io mpanjaka ny Siria, dia iny koa ramana miaraka aminy, miara-miakohaka amin'Andriamanitra hafa ao anatin'io efitra. Andriamanitra nefa te hanafaka anamana, dia tsy afaka hiasa Andriamanitra raha tsy misaraka rimona sy namana. Sakana voalohany indrindra mahatonga ny hetsika Andriamanitra sy nikasika Andriamanitra tsy tena afaka misetrasetra amin'ny fahatsarana ny fiainan'ny olona anankiray, dia ny fanompo-tsampy sy finoana Andriamanitra hafa. Andriamanitra tsy afaka manasitrana ny namana boka raha mbola mitoetra izy ho mpanompo ny rimona. Jereo fa ny asa Andriamanitra namoaka azy tao anaty olana amin'ny abokana, ny asa Andriamanitra na namboatra nametraka stratégie matanjaka tsara ho an'ny namana Andriamanitra, mba hatonga ny namana afaka hisitraka ny vahaolana amin'izay abokana na fenina. Namana tsy mbola mivavaka na mifadianina akory mba ho sitrana izy, kanefa ny fanasitranana no ny rahan'Andriamanitra anatolaza ho antranony tamin'ny alalan'ilay mpanompo vavikeliny avy any Jerosalema, avy any amin'ny Israely, tonga tao atokantranony. Te hiteny aminao namana mpanompo sampy, ny asa sain'Andriamanitra hitondra fanasitranana ho tokantranony. Ianao tonga eto mpivavaka mino an'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra, trop be loatra, mihoatra loatra ny fanantenana tokony isy ao anatinao. Fa raha namana mpanompo sampy azy, ny asan'Andriamanitra asaina ny hamonjy azy zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Andao ity tanana mafeo any dadantsika any an-danitra, le tsara sady feno voninahitra ny tiantsika. Ianao mpivavaka sy mino an' Jesosy, manana antony mihoatra Andriamanitra nasitrananao androany. Matoky Andriamanitra satria marina izy, ary anio mino hafamaly vavaka anao Andriamanitra. Esory reo endrika rimona rehetra, reo endriky ny sampy rehetra iankinanao, ka ametrano ny fatokinao, ilazanao, fandraisanao famonjena akoatra an'Andriamanitra androany. Ahoana nataon'Andriamanitra tamin'ny namana? Sarotra le izy, sarotra. Namana isak'izay avy manafika ka mandresy, dia mitondra andevo baby foana izy. Zany hoe zany andevo baby zany mpanompo tsy mana-tsafidy, fa rehefa resy le firenena anankiray, dia zay tiany le firenena nandresy azy atao ao anaty fahababonana io firenena io. Dia zao ny zavatra nitranga,
tamin'ity ndray mitoraka ity izy nitondra mpanompo vavy kely avy any amin'ny fokony Israely rehefa avy nandresany Israely. Nitondra mpanompo vavy jiosy namana, vehivavy mpanompo hafa kely anefa ty vehivavy mpanompo ty, ary ty vehivavy mpanompo ty niraisiko ho toerana misy andro any. Vehivavy andevy kely, mpanompo kely noentiny namana général ho ao atokantranony rehefa babo tany amin'ny fireneny. Nanana révélation io mpanompo vavy kely io ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny présence n'Andriamanitra ary ny fanasitranan'Andriamanitra. Dia nitsangana io mpanompo vavy kely io niteny tamin'ny vadiny namana rehefa nahalala fa boky izy, dia ozy izy, zao madama, any amin'ny firenenay ny Andriamanitray misy solution an'io apokany io, fa misy mpanompon'Andriamanitra ny mpaminan'Andriamanitra afaka hanafaka n'io problème amin'ny vadinao io. Inona ny tian'ilay vehivavy kely ho lazaina raha androany manondro an Kristy? Dia zao ny zavatra mitranga, ny évangélisé, nanambara ny tory ny teny pahatsaran'Andriamanitra ny vehivavy kely io ohatra androany, nanambara tamin'ilay tao atokantrano izay nanirana ny teny hoe io zavatra mangeja tsy tafanafany eo amin'ny fiainanao io misy vahaolana ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, zay le maha amin'ny Israely. Noho izany androany hariva aza mitanondrika ianao, aza ketraka ianao fa ny ran'izay anambara aminao fa velona Jesosy, mahery Jesosy, afaka novanao Jesosy sady mpamonjy ianao Jesosy. Dia afa mafy be ao an'Andriamanitra. Andao antsika isaina ty ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary afatra manokana ho an'ny mpiatafika rehetra sy ny pastora rehetra ary ny mpiandrakitra rehetra. Sainy fanahy dia mpanompo vavy andeha vavy kely tao an-trano azy, le tovovavy kely dia nanana fo antra sy honena ny hafa mandrakariva. Ninona olanao manan'olana io vehivavy kely io, satria raha ny olana io vehivavy kely io inona mba etaetany ny ho afaka amin'ny fahababony, satria malahelo ny ray aman-dreniny any amin'ny tany any amin'ny Israely misy azy izy. Zany hoe nitondra olana io vehivavy kely io tonga ao amin'ny tokantrano io, mba manana ny vesatra ny ihany koa izy. Te hiteny aminareo izay tonga eto zahay, zahay ny mahatonga anay milaza, fa tsy zahay ny mamaha olana, fa Jesosy ny mamaha olana. Zahay rehetrarehetrarehetra ihany koa manana ny vesatra sy olana mbola mety menjady eo amin'ny fiainanay. Saingy tsy ataonay isaka zany no ny fahalalànay fa ny Andriamanitra ny Israely dia Andriamanitra velona, ary izy ny naniraka anay ilaza aminao fa na mbola mety misy zavatra azy tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao, misy vahaolanao anao. Halleluja, alleluja. Inona ny tiako ampaherezana antsika pastera, inona ny tiako ampaherezana antsika ary mpanompon'Andriamanitra isany eto an-trano? Ninona olana dia nijoro ty vehivavy kely ty amin'ny mahampanompo azy ho vahaolana ho an'ny hafa. Za te hiteny aminareo, aza miandro hoe mivany olanao vao manampy ny hafa ianao, aza miandro hoe manan-karena ianao vao afaka izara, aza miandro hoe sitrany ianao vao hivavaka anafaka ny hafa izay marary mitovy aminao, aza miandro hoe mivoaka mifonjy ianao vao ampahery ny olona ao am-ponjy. Josefa tao am-ponjy fa nampahery voafonjy mitovy aminy. Ny herinao tsy voafehitra ny zavatra hitany masonao, ny herinao manana fahefana mihoatra lavitra ny problema lalovanao. Jesosy avy any Nazareta. Zany mahatsara ny olona manana an Jesosy, ny olona manana an Jesosy dia tsy voafehitra ny zavatra hita maso satria mananantoka ao anatiny fa Jesosy zay ivavahany dia Andriamanitra mihoatra lavitra ny problemany. Wow! Urakoraka mafy an'Andriamanitra. Manaova soa nampahoriana azy. Mizara teny fiainana na mbola mijaly azy. Torio ny teny na ory azy. Averiko, torio ny teny na ory azy. Azono ny fanekena na ao anaty fampahoriana azy. Le vehivavy kely mpanompo tsy tany amin'ny tanin'Israely fa tany amin'ny firenena Siriana
nefa njoro izy nizara ny Andriamanitry ny Israely. Niresaka ny amin'ny mpaminany Elisa izy zay tandido Jesosy Kristy, miresaka ny amin'ny fahatsarany Jesosy izy. Ninona olana menjady teo amin'ny fiainany sakana natonga azy sy tory Jesosy amin'ny afo zany. Ary ninona manjoso tranga dia aza vela ho sakana tonga anao ilaza, aza vela ho sakana tonga anao tsy ilaza. Fa tsara Andriamanitra manova soan'ny afo. Jereo fa babo andevy le mpanompo vavikely teto, fa mizara sy njoro izy ho mpanampy an'ilay jeneraly tetedy aminao a. Tsy olona tsotra na olo-patany fa jeneraly nambabo azy, jeneraly nambabo azy. Nefa mbola honena amin'ny fony, honena amin'ny fony nahita amin'ny fahorinana mana-boka. Ny fahatsaram-panahy tsy miankina amin'ny circonstance, tsy ny zavatra tena sy ny problema iainana, fa rehefa tsara fanahy ny olona na opozinina aza tsy miova ny toetrany. Misy zavatra tiako tonga ao am-ponao ny mpanompon'Andriamanitra, fa maninona ny altaranao ny fiainona fanjonana. Loza ny fahatsaram-panahy ventsika, anompo an'izy sika. Rehefa niresaka izy fa nababo azy dia hozy izy tamin'ny Namana, mpanasitrana ny Andriamanitra ny Israely. Andriamanitra ny Namana afaka manafaka anao Ninninona olana, ninninona faratsianao dia za te hiteny aminao, hozy izy le mpanompo vavikely, ny Andriamanitra ny Israely afaka manome solution anatin'io problème io. Tsy mety ratsy fanahy izy na dia baboly le firenena azy. Rehefa tafavoaka amin'ny olana Namana dia za te hiteny aminao, raha misy ny tsaroany Namana voalohany io mpanompo vavikely io. Ny tenin'Andriamanitra nefa tsy nilaza hoe navoaka ny Namana izy, fa azoko antoka fa namoaka azy Namana. Mety nanonotry Namana nampidiny le mpanompo vavikely. Ohatr'izany koa ne Josefa, Josefa nisy tandapany Farao tao, ndray mpanome divay azy, ndray mpanao mofony. Dia niteny tamin'ny anankiray tamin'ireo Josefa, nandika ny nofony ary nanambara fa hivoaka tsy ho ela le gadra namany, nefa samy gadra ao izy roa lahy. Noho izany tsy nahasakana ny Josefa tsy hijoro amin'ny fahatsarana zay toerana sy problema natreny tao amin'izay fonja nisy azy. Samy voafonjy zao ihany fa hafa mihitsy ny manana présence sy miaraka amin'Andriamanitra. Ny alalana ny olona anankiray hoe tena efa manotrona azy Andriamanitra, tsy voasaka n'izay vesatra sy ady atreny ny fifaliany sy ny toetrany. Tsy tokony ova ho ratsy mihitsy ianao ninninona circonstance zavatra mitranga, satria ny fanotrona an'Andriamanitra sy ny fanatreny dia tamana mitoetra eo amin'ny fiainan'ny olona tsara fanahy. Fa matoy ianao ny ovo tsy ao Andriamanitra. Ninninona zava-misy zavatsarotra rehetra atrehnao, aza mety ho ratsy fanahy mihitsy. Zarao Jesosy, teneno marina momba ny famonjena, toandro sy ampio ny afo. Ohatra, nisy ankizy tato aminay, nianatra tamin'ireny sady fianakaviana koa, nianatra tamin'ireny sekoly momba ny fanaovana sakafo reny. Dia rehefa nandeha nianatra tao, ary io kizy io tia manampy vatok izy ao an-trano, manao sakafo, manampy olona tia manampy izy, tsy nampozina mihitsiny. Fa izy ao anatin'ilay fitiavany manampy, teny andalam-panatanterahana ny asany fanena tamin'ny vady saza ho azy. Izy nefa mpanao service kely ny asany, fa le chef tao nitara taminy dia nampakariny le chef ho vady izy. Proof, izy manao zay tokony ho atao anampiana ny afo, fa Andriamanitra misaina zay anampiana azy. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Ianao manampinampy ny hafa sy manompo am-pitiavana io, tena hiasa sainana aminao Andriamanitra.
ary ianao le ninninona zavatra mitranga mbola présent foana ianao manohana amin'ny pasteur anao mijoro mandrakariva amin'ny fitona filazantsara mijoro amin'izay andraikitra kininy aminao za teteny aminao zay toe-po zay ny tian'Andriamanitra hita tsy manompo mba azo tombony fa manompo foana na tombony azy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra aza vela alovany toetra tsara ao anatinao ny fahasarotana amin'izay zavatra misy atrehanao jereo fa le mpanompo vavikely babo andevy no nijery sy honena ny fahoriany izay mpambabo azy fo reto zany a adino ny fahababony fa ny fikarakarana sy amana ny olana le namana izay ny sambotra azy ny babo indray no nameny ny tao am-pony ary honeny izy adino ny olany fa nevery ny olany namana rehefa manompoka tsy mitsetra teny ianao fa manadino ny olanao ka mifantoka amany olany hafa dia ianao manompoka ifatohan'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy amelanao amin'izao fa tsy maintsy hiasa izy tsy maintsy hisao voninahiny ary tsy maintsy ho taterahany fanekeny eo amin'ny fiainanao amen za mbola tsy nahita olona ty tena tafavoaka tao anaty olan'izany problemantsika zany androany arivo tsy naretina tsy haisitranina fa nitoetra tsy mety miova jereo fa le mpanompo vavikely tsy ny saina hoe babo ane izy malahelo indray aman-dreniko ane ahy adino fa babo izy fa zao nalahelo any namana izy hita ny fahoriany namana mijoro le mpanompo vavy ny teny hoe mpanjaka faharotoko fa 5 farokatra amin'ny 5 fatelo kely vetivety aloha jerentsika inona ny teneniny le mpanompo vavy mba aseho kely etsy amin'ny écran zavady mpanjaka faharotoko fa 5 farokatra amin'ny 5 fatelo zao zao nataon'le mpanompo vavy aloha mitsy hovakiko dia ho hitanao inona no nolazainy ary ny siriana nivoaka natokony ka nitonany zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary io tamin'ny tompo vaviny enganye ka mba ho amin'ny mpaminany zay ry Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany jereo io teny io tena sura le mpanompo vavy fa ny Andriamanitra zay tompony dia manam-pahefanana sitrana abokana na dia navelan'Andriamanitra ho babo sy andevo any amin'ny firenena zay tsy azy izy zany hoe raha diky tsy nahavoakasika ny fanoloran-tena mihitsy nanova ny fomba fijeriny amin'Andriamanitra zay fahababona ny ainany tamina resen'ny fireneny ka natonga azy ho andevo any atokantrano namana jeneraly fa inona ny tao am-pony io vehivavy io ny olona tena mahalala n'Andriamanitra dia tsy mamaritra amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'izay fahasarotana hatrehany fa mijoro ao anaty fahasarotana mahalala fa rehefa eo ampelantan'Andriamanitra amin'ny fiainana dia zao ny fahamarinana mitranga ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra ny anjarako tian'Andriamanitra fotsiny aho fa tsy problemako zay hitondran'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra dia ahoana paster ozy izy hoe tsy misy kisendrasendra zany tsy misy kisendrasendra zany ozy le mpanompo vavikely mahery Andriamanitra matoa nalefa ny aty ho babo dia ho amin'ny tanjona voafaritra tsara avy aminy inony zany tanjony zany nampidirin'Andriamanitra ato amin'ity tokantranonao ty ary vadiny namana tompoko mety babo ny fahitanao aho fa tsy fahababona no antony zao fa en mission ako ao anaty iraka mazava tsara za tsy babo zany fa za evangelista tsy babo ianao fa en mission ianao tsy babo le mpanompo vavikely fa niran'Andriamanitra izy anaisitra ny jeneraly namana tsy ekoaka amin'ny sampy atao hoe rimona intsony fa ampitodika azy ekoaka amin'Andriamanitra velona dia ny Andriamanitra ny Israely rehefa tonga mpiakoaka namana mpiakoaka marina dia ho tonga mpiakoaka koa ny mpanjaka satria rehefa resy lahatra izy ahita mifadiova ny oditry namana dia n'olo tena anompon'Andriamanitra namana koa ny mpanjaka ny Siria firenena ray no novain'Andriamanitra tamin'ny endriky ny fahababony olona tsara fananankiray ny hevitra ny fahorian'ny hafa toetra tsara no ampiasain'Andriamanitra fijoroana no ampiasain'Andriamanitra tsy manompo fotsiny fa olona vonona ny hitondra ny fahatsaran'Andriamanitra naiza naiza tsy mahareteka ao an'Andriamanitra jereo ny strategian'Andriamanitra
ozy izy le vehivavy kely zay mitrangy eo tsara foana na tsy fantatro azy fa ny zavatra fantatro dia zao hafa mihitsy ny fiainako rehefa eo Andriamanitra. Rehefa te handrehitra jiro ianao dia eo amin'ny jiro, tsy hoe pozitivenao fotsiny zavatra rehetra. Zay no mahatonga tsy manaiky ny filazantsara hoe pozitivenao fotsiny zavatra rehetra. Aza atao mpanao ratsy zany fa tsara foana tsara. Fa rehefa handrehitra jiro ianao misy ny moins sy ny plus. Misy zavatra tsy azo. Misy ny moins sy ny plus. Fa miara-miasa maso ny moins sy ny plus handrehitra ny jironao. Ao amin'izay programa ohatry ny miiba na moin hitondran'Andriamanitra anao, tsy midika akory zany hoe ho tapitra teo ny fiainanao, fa misy plus hovain'Andriamanitra avy ao anatin'le moin hitondrany raha tsapanao ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Fa ny programa ao anatin'izany tsy hitoetra ao anaty aiziny ianao, fa tsy maintsy hazava amin'ny fiainanao, tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fiainanao fahazavana, ary tsy maintsy hisy eo amin'ny fiainanao voninahitra Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Sainy fa rehefa babo andevo le vehivavy kely vao afaka nitondra an'Andriamanitra teo amin'ny fireneny Siria, satria nanjary nifandray tamin'ny mpanjaka, nifandray tamina generaly sy olona ambony izy tao amin'ny fanjakana Israely. Aza vela afatiny afo ny finoana ao an'Andriamanitra ny olona sy ny fanoerana ary ny zava-tsarotra lalovanao ry zanak'Andriamanitra isany. Tafiotra toy ny tafiotra mandalo ihany reny fa tsy fanaperana. Mandrosoa mon frère ma sœur, mes sœurs, ataovy azo antoka tsara fa rehefa eo amin'ny fiainanao fotsiny Andriamanitra ary eo amin'ny fiainanao ny fanotronany reny zavatra rehetrarehetra reny miara-miasa azo zay ty an'Andriamanitra ty ty hafa-mafy ho anazy, ty hafa-mafy ho anazy. Halleluja, halleluja. Mafantatrao ve zay lay endrika anehoana an'ilay mpanompo vavy Siriana. Zavatra tiako tsapanao dia zao, tohizako ny teny fahazamana, Jesosy tompo miasa eto, raha tsy misy aizina tsy misy mazava. Teny Andriamanitra vao ambadiky ny aizina ny misy mazava, antom-pisiny mazava ny aizina, aza mikoropaka ao anaty aizina fa hisy mazava rehefa avy eo. Dikan'izay ny vavolombelona hitrangy ao amin'ny fiainanao, ao ambadiky io aretiny io ny miafina le fanasitranana, ao ambadiky le ranomasina mena ihany ny miafina le tany maina, ary ao ambadiky ny aizina ihany ny miafina le mazava. Fa miandry antsona fotsiny io dia mivoaka tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Alleluja. Ozy izy le vehivavy kely. Ahoana ary ny tao am-pon'le vehivavy? Ho le mpanompo vavy hoe na dia mbola babo aza dia fantatro fa Andriamanitra mahay manasitrana ary mahay manafaka ny aretina rehetra. Ny olako dia tsy manova ny herin'Andriamanitra. Ny problema lalovako tsy manova ny mahizy azy an'Andriamanitra. Tsy azoko amaritana ny fahatsarany zay faharatsiana mitranga rehetra eo amin'ny fiainako. Eritrereto nefa Jesosy maty tao am-pasana izy, fa rehefa nisokatra amin'ny fasana nitondra maty be dia be mivoaka tany izy. Ianao mieritreritra hoe mifahafatesany faharatsiana, fa mifahafatesany ananganana ny maty rehetra tany amin'ny fiainantsika taloha hatrany amin'ny andro ny Adama mandra-pahatonga teo amin'ny Jesosy Kristy ny fo tao am-pasana. Te hiteny aminao aho, lay vehivavy vadiny namana enoy amin'izay hiditra amin'ilay rôlina faharotsika. Lay vehivavy vadiny namana dia niteny tamin'ny namana, zao ry namana, ty mpanompo vavy keliko ty dia milaza fa Ramona tsy hanasitrana anao, ary matoina mbola marary mandrak'androany. Ramona tsy namonjy anao, fa zao milaza izy fa misy Andriamanitra any amin'ny taniny afaka anafaka anao. Tsy aleo ve manaraka ny teniny andeha mba hositraniny, hositrana amin'ny abokany ianao ry namana, raha afaka hiaino ny mpanompo vavy kely zay miteny aminao. Le vehivavy kely tsy nasika be, fa le vehivavy kely niteny tamin'le tompony hoe raha mety ianao amen, nisy olona any amin'ny Israely afaka anafaka ny problème manao io. Ry namana, ny problème anao tsy ampifanetreteny ianao. Le mpanompo vavy kely napititra n'le teny nanaiky izy, fa zao problème, le adresy nitondrany an'le message tsy tany amin'le mpaminany ny lazainy, tsy tany amin'le mpaminany ny lazainy le vehivavy kely, fa tany amin'ny mpanjaka ny Israely. Dia inona ny zavatra nitranga? Tezitra le mpanjaka. Jereo tsara, miresaka mbola le mpanjaka eto. Nirovitiny ny akanjony dia ozy izy rehefa avy eo hoe raikitra miady, fa zanga Andriamanitra ka afaka hamonjy an'izany. Dia inona ny zavatra nisy ozy izy ianareo?
test izy satria tapidalaka le izy zavatra tsy vita no nankinina taminy teo izy izy Elisa asa ivomakaty izy fa zay tsy vitanao any amin'ny lapany vitain'Andriamanitra ty ny zavatra vitanao manomana ny tafika iady mamatsy ny firenena Israely amin'izay fafana misy mandamina ny firenena Israely fa zao misy zavatra tsy vitanao fa ilanan'i Jesosy na lehibe aza ny fahefanao androvi-damba ihany ianao satria tapidalaka le fa mandana jereo fataro fa misy Jesosy azo anakinana ny olana rehetra fa tonga tany amin'ny Jesosy le olana dia zao kaina tonga ny namana tonga tany amin'ny Elisa diso adresy ny demandiny tany amin'ny mpanjaka izy nila famonjena fa nandany mpanjaka ay zany reny lalana efa mandanao rehetrarehetra ireny dia lalana itarihan'Andriamanitra anao ho any amin'ny programa ilany anao tsy afaka iona tsara amin'Andriamanitra ny olona tsy afa-po fa mora mitady vahaolana man'olona fa so ihany fa nandada hoany zay nale namana rehetrarehetra nefa rany tany amin'ny Elisa ihany ary efa tonga teo amin'ny Elisa mbola niseho ihany le toetra mba fantatrao mahatonga anao mipetraka ela loatra eo ambaravarany Elisa satria ratsy fo ianao maneritreretika izy hoe voaka amin'ny varavarany trano dia nefa efa ny tanany mba hivavaka orgaye namana fianavinavina sady boka ratsy mbola feno avinavina rehefa tonga eo amin'ny fanatehan'Andriamanitra aza fatra-pandahatra an'izay zavatra tianao fa manomana ny fonao andray izay zavatra takiny aminao sy tia ny hita eo amin'ny fiainanao misy fotoana ampidiry ny devoly ao am-pon'ny namana fa tsy afaka indray ninninina avy amin'ny Elisa izy satria ny antony dia tsotra le loharano tian'Andriamanitra hitahina azy indray nampiasainy devoly izy dia nikatona ny fony dia tsy rehefa tian'Andriamanitra hompitena ny olona anankiray dia ataon'Andriamanitra tafasaraka amin'ny solution efa nanao ny asaka ilay mpanompo vavikely efa tonga eo ambaravarina indray vao tady hiverina fa nga tsisy rano tsara any aminay ny loharanony Damaskosy ny tsara lavitra dia tsy tadidiko moa le ambony rehetra teo ko maninona ny eo amin'ny Jordana le Jordana maloto fozy izy Andriamanitra tsy fanasitranana aloha fa fanamboarana mialohan'ny fanasitranana zany hoe nasain'Andriamanitra ny ety mihitsy hiroboka ao anaty rano maloto fa hositraniny satria miavonavona nandeha aloha niroboka indray mandeha sitrana fanoroany tsy nety fanteliny tsy nety fampito ny voanety raha tsy feno ny fepetra amin'ny fankatoavana tsy tanteraka ny fepetra amin'ny fanasitranana joro izy voaka avy ao Jordana no jazakely ny odiny lasa izy nakany amin'ny Elisa nietrehitra izy fa Andriamanitra maika amin'ny fanatitra tsy mety raha tsy manao fanatitra ianao anatrehan'Andriamanitra mari-panehoana fantahanao izy ary izy ny fototry ny zavatra rehetra saingy izao tsy ny fanatitra rehetra no akasitrahan'Andriamanitra zany na tonga an' Jesosy ny teny raha eo ianao anao fanatitra nefa eo anao mahatsiary fa ny raha alanao manana alahelo aminao andana aloha ataovy zay havananao amin'izay manana alahelo aminao voatery ho fanatitrao dika fa ny fonao ny sarobidy amin'Andriamanitra mialohan'izay zavatra rehetra ataonao Andriamanitra tsy niteny hoe tomody le fanatitra fa apetra ozy izy zany hoe ny fanatitra tsy maintsy ataonao an'Andriamanitra fa amboary ny fonao mba ho akasitan'Andriamanitra ny fanatitra zay ataonao ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ataonao ny fanekenao anovany ao anatinao fa dia inona loatra mampirim-belona anao ka mahatonga ny fonao tsy hisokatra ao an'Andriamanitra tenao solution ho anao Andriamanitra fa matetika ny ratrapo ny vesatra ao anaty ny sakana tsy hafanao mandray an'izay fahatsarana avy aminy lasa izy saika nitodika nandeha Elisa tsy nanokatra ny trano mihitsiny ary Elisa ohatrany hoe ny avinavina ny fijery azy Elisa tsy Elisa nefa fa tandidony Jesosy misy fotoana Jesosy manakatona ny trano satria fatany fa le toe-ponao mihodiny io efa hitondranao anoto io ary anapa-kevitra amin'ny zavatra hafa ianao rehefa avy eo zavatra mitranga nefa tsy azotsika tapenana amin'ny fanatitra sy ny fanompona izay ataontsika ny fibebahana tsy vitantsika androany arivo aza mipetraka eo ambaravarany Elisa
maneke nova fo anatanteraka zay baiko ny Elisa. Elisa Jesosy Kristy. Aza mijanona eo ambaravarany lanitra fotsiny fa midira ho isan'ny olona andray famonjena. Ekeo ny fahotanao. Maneke fa manana problème anankiray ianao. Na dia efa miteny azy Andriamanitra dia tsy voaray le fanambarana satria nikatona ny fonina mano. Niritiny izy dia lasa dia zavatra nahavariana tsy niteny le mpanompo vavikely hoe aza fatra-piavinavina sotra zao ianao ry mpanjaka ry generaly a. Tsy niteny an'izany. Tsy mety ve tompoko raha zavatra kely ohatrany mba takiny n'Andriamanitra aminao, maninona raha ataonao le izy. Misy zavatra anankiray takin'Andriamanitra. Tsy mampaninana tezitra azy ianao aloha satria tsy zakanao le izy, manindrona loatra ny le teny. Fa zavatra anankiray takin'Andriamanitra androany. Ataovy zay asainy ataonao. Sokafo ny fonao dia mitenena amin'Andriamanitra. Manana olana aminao a Jesosy. Tsy olana manolona le izy. Tsy problème amin'ny manodidina le izy. Fa problemako le izy ato anatiko ato misy fotsy manaiky miaiky mihitsy ny fahadisoako fa misy zavatra izerizereko. Ohatra ny tiako zany ianao andevitra lava fa ny famindram-ponao vaovao isa-maraina. Noho izany ohatra ny mafy amiko niala amin'le vadin'olona, mafy amiko niala amin'le fahazaran-dratsiko, mafy amiko niala amin'le lolompoko, niafy amiko niala amin'le tsy famelan-keloka, mafy amiko ina le mafy fandroany. Aza velo mafy ny fonao raha miaino ny feony ianao, sokafo ny fonao, ao ampony ianao, tena tiany ianao. Ny antony nahafatesany sy nidinany naka niendriky ny olona sy ho faty eo amin'ny toeranao dia ny amonjy ianao sy anananao fiainana tsara lavitra miaraka aminy. Tianao Jesosy! Tianao Jesosy! Sangany eo amin'ny toerana misy ianao, avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy. Sotra Jesosy, sotra amin'ny titakarivo ity, sotra ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindram-po, sotra ny amin'ny fanambarana, ny amin'ny teny fahamarinana. Milanao ny fiainako, milanao momba rehetra. Androany arivo, misy olona veto resy lahatra ten'olo tena ho an'i Jesosy. Tena ndray azo tompo sy mamonjy ny fiainany manokana. Atsangano hoe ny tananao ankavanana, tena resy lahatra ianao fa ndray an'i Jesosy. Anaiky ny ampandroso azy ao anatiny. Ataovy ambony mba ho hitako, na ny lavitra any azy ianao, ataovy ambony mba ho hitako. Tia ny fotoana eonanao, ampanao anao, ananganany ianao, ary indrindrindrindry anekeny ampandroso anao ho isan'ny mponiny lanitra sy ampandrosonao azy ho isan'ny tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy ô, manantona anao andro any arivo, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Jesosy ô, mila anao ny fiainako, raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjaka ato am-poko, soraty eo am-poko ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, misaotra Jesosy ny amranao zay manadio aho, afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo, makasitra azy ny fonao manontolo. Halleluja. Aoka zay marary rehetra akasisiny a fa hidina hivavaka manokana ho anareo miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ihany koa zay iombony zay rehetra hivavaka ho anareo. Halleluja. Za mandalo fotsiny mikonfirme fa mivalom-bavaka eto, tsy hoe misy olona manokana ampiasain'Andriamanitra eto. Jesosy rery ny miasa eto. Ozy Jesosy raha vao miompona ny fonotsika ka mametra tanantsika dia namarina izy amin'ny fanehompamantarana fanasitranana. Satria ho an'izay mino ny teny dia mendrika andray fanasitranana. Ho an'ny zanak'Andriamanitra koa mofo eo amin'ny latabatra aroson'i Jesosy na sompitsompony nandraisan'ilay vehivavy kanarita azy azy amin'ny fanasitranana. Androany tian'Andriamanitra loatra ianao, rehefa nivonjeny ny fananao ka bebaka ianao, nandray azo tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana. Zao ny fotoana anafahan'Andriamanitra anao. Ataovy amin'ny sisiny fotsiny ianao dia mandalo ahako amin'ny anaran'i Jesosy dia manaraka fotsiny
ny vavolombelona sy ny mpanompon'andriamanitra rehetra rehefa avy eo amin'n'ise amin'ny anaran' jesosy. Ndaontsika hivavaka mangataka amin'ny fanamasina. Ray masonao sitrano fiangonanao. Aoka ny fanasitranana feno avy amin'ny vavaka izay sandratray mpitandrina rehetra eto mieno vavaka anay ao anatin'ny fiombonana Jesosy. Aoka ny marary rehetra ho sitrana. Aoka ianao hikasika dia hiseho zany. Ka na iza marary tongeto, nizaniza mila fanampiana avy aminao tongeto mivavaka izay rehetra. Ainjirintsika rehetra izay mpanompon'Andriamanitra tongeto ny tanatsika any aminao izay marary tongeo mangataka tsika amin'ny fanamasina mesamahery. Maneho ny herinao eo amin'ny fiainanay, maneho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay. Ka ny herinao Andriamanitra hiasa mahery anafaka fa vokatry ny famonjena mikasika ao androany. Aoko tanteraka ho fiangonanao ny fanafana izay tononona amin'ny anaranao. Voninahitra ao rery Jesosy aho. Fanahy masino tonga soety anao, mandray anao zahay raso ny toerana, ianao mandrandraina minana mifonay. Rehefa vonina fotsiny dia manangatananareo mangatakatsika fanamasina mba ho ameno antsika izy. Halleluja. Fanahy masino tonga soety anao, mitoy amiran'ny fanamasina izy. Sana
afofany amin'ny lanitra ny tanao dia ataontsika isotra an'andriamanitra mifotsika manontolo a misaora an'andriamanitra mifonao manontolo miderazy mifonao manontolo isaora azy ny amin'ny fantanterano fotoana teto androany isaora azy ny amin'ny FMS ny amin'ny fiasan'andriamanitra eo anivon'ny fiangonany ny FMS sy eo anatin'ny fiombonana isaora azy makasitra azy ny amin'ny fisiany fiangonatra ho anao izay tonga eto mety sy manana ianao toeram-pivavahana iorenana rô mpanompon'andriamanitra afaka hitaizanao afaka hikolokolo ny fiainam-panahinao halleloia naotsika isotra azy mifotsika manontolo isaora azy makasitra azy manomeza voninahitra azy zay rehetra sitrany eo a makanesa ty aloha dia ho confirmena ny fametrahantanana ny fanafahana izay nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanareo mba tsy hiverenana izany tsony misaotra jesosy ho anao ny voninahitra mandrakizay halleloia velona jesosy mijanona ve le groupe mety anina ve mety anina ve le groupe mety lany gazoalina safady merci malala Masinayao, Masinao, Yanao Tupu, Lairaitu, Medicana, Zany mety mafana mety mafana ilay zanako ao Madame Mariolga tiraina Jesosy 10 taona izy narary tenda ary 4 zany napahory azy tanatin'ny 10 taona napahory azy androany Jesosy nanasitrana azy tsapanao ve ny asany tompo tena miasa Jesosy fa mahazo toa manompo azy matsara Jesosy amen alleluia alleluia ito zazy ito eritaona sy tapany androany izy tena mamay raha tsika tsaina ho an'izay mananjanaka kely efa mamay zany sahirana fa androany tena hoe teo amin'ny fotoanany vavaka dia mbola nafana izy fa teo amin'ny fametran-tanana dia afaka le hafanana be zao savaly zay sitrana tsara alleluia atao sika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra itiana bavitria ndroandro ny sesy narary be ny lohany ohatrandreny miakatra tension reny foana fandroany dia raina Jesosy sitrana tanteraka zany alleluia alleluia tsara reto Jesosy ito zazy ito efa taona nandritra ny ray volana izy narary nify zay le izy rehefa narary nify izy dia tsy mahatsaro tsiro-tsakafo mihitsy na mamy na masira dia tsy tsapany dia teo taorianan'le fametran-tanana dia nitadiavana biscuit izy dia ireny le tsirona biscuit zay le izy ianao ny mamany azavao kely hoe azavady
kabary izy nitomany mihina masira izy nitomany mena biscuit dia teo izy nandramanana mena bonbon efa vita ilay vavaka dia tena natsaka saomany tsara izy dia lany ilay bonbon efa izy tsy nitaraina fa tsy fanao azy. Alléluia, alléluia. Ity zazakely ity a zany hoe infection pulmonaire zany nahazo azy a efa ela sorana Jesosy fa teo izy dia nanomboka tsy sempotra tsony nanomboka afaka andalao afaka niazakazaka noho ny fanasitrana nataon'i Jesosy. Ny fiainan'ny tirana bavikely ity a asany devoly rano marina kokoa satria mosavy no nahazo azy. Nalain'olona hono ny sariny a dia rehefa azon'olona ny sariny totra misy hery manaloka azy dia safotra foana izy dia teo izy tamin'ny fametrahan-tanana dia reny nisy zavatra niongotra tao anatiny dia raina Jesosy ny amin'ny famonjena. Tsika hisaotra an'i Jesosy a andohalika tsika hisaotra azy. Jesosy malalo tsy herinay natanjakay tsy mahatsapa koa zay hoe nampiasay nandroany fa ianao mihitsy ny asa arak'izay tianao. Tsisy idirany amin'ny hoe tanana mipetraka eny amin'ny loha inona momba fanazavana azonay atao Jesosy na mety hoe vavaka distance ataonay mpitandrina sy mpanompoandriamanitra rehetreto inona fa androany Jesosy eo mandohalika eto zay a miaiky retany rendanitra ny herin'ny anaranao sy ny herin'ny fananao avy aminao zany ka mahavariny eo masonay miaragaga eto zay fa velona ny Andriamanitray manao rery mifankasitrana mandrakizay raha izy Jesosy voninahitra ne ho an'ilay tokana mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleluja, hosana amin'ny avo indrindra ho an'ilay mpanjaka tokana sady mpamonjy nahatateraka ny asany teto soavy masoandro na tamin'ny teny na tamin'ny asa na teo anivo ny fiangonana ho azy rery ane mandrakizay. Halleluja. Tsika rehetra hitsangana anofo fantanantsika any amin'ny lanitra hisotra azy fa mpanjaka mendrika izy ao anatin'izany dia mangataka ny ray aman-dreny eo anivon'ny FMS ametraka ny tsodrano sy amarana amin'ny fotoana araky ny ao anatin'ny programa dia orin'izay mety izy fiderana kely raha tsika ray na roa dia inoko hoe ho tapitra ny fotoanantsika androany makasitrika tsika rehetra tia tanana mafeo an'Andriamanitra. Tia hafa mafy an Jesosy raha faly ianao. Tiantsika rehetra Jesosy ry havana ary navan'Andriamanitra manokana itsika teto soavy masoandro a. Nanomezany ny mpanompo ny mahafinaritra be tonga teto amintsika. Faly ve anao aloha e? Famonjena lehibe zany a. Raha aminay manokana tsy hanonona anaram-piangonana moa fa misaotra pasteur fa tsy vitanay ihany zavatra vitanareo. Tiaka mafy tsika ho azy sy ny mpiara-miasa rehetra miaraka aminy a. Dia
zao ny afatra pastera sy ny ekipany hoe mahefabe amin'ny asan'ny tompo a ho lasa lavitra ianareo a Jerosalema, Jody, Samaria hatrany aparany tany ny tanjona mahereza indrindra tokoa tahin Jesosy nareo. Ya araka ny anjarako efa napetraka moa dia hitsodrano anareo anisan'ny zavatra mahafinaritra ana indrindra no manonona tsodrano zany. Tena haiko zany. Dia alohantsika hivavaka aloha manasanao hitsangana hivavaka ho anareo. Miondrika eto anatrehanao zay Tompoandriamanitra fantatro fa eto anao amin'izao resy fotoana izao. Araka ny teninao hoe eo amin'ny toerana izay tsarova anareo ny anarako dia eo ny hitahiko sy hitantanako anareo. Ankehitriny Tompo dia misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao amin'ny manokana ho an'izao tanàna sy vohitra Soavimasoandro zao. Mbola tsy afapo tamin'ny fiangonana efa misy ianao fa mbola naniranao mpanompo hafa indray. Ifampitantana anay hiara-mizara ny filazantsara eto amin'ity tanàna sy vohitra ity. Niangatako aminao Tompo izay rehetra nozarainay teto tamin'ny alalan'ny mpanomponao dia aoka mba hitoetra ao anatin'ny fony tsiraray avy izany. Tsy andalo fotsiny ihany zany fa mba hitoetra ao anatin'ny tsiraray avy. Eny fa na tsy manatrika eto aza izy fa marehany zany feo zany any tokantrano rehetra misy azy any. Le fanay masina tsy voasaka ny naninona ny fiasany hiasa mahery any anatin'ny tokantrano any ampiova olona hitondra fanambinana sy fitahina amin'ny ara-nofo indrindra fa amin'ny ara-panahy. Tapitra amin'ny fotoana Tompo samy ody any amin'ny finanana avy zay tsiraray. Niangatako aminao dia Andriamanitra nisambatan'olona ianao, Andriamanitra isambaravarana ianao. Angatako anao hitantana sy aronay tonga eny an-dalana rehetra samy tonga any amin'ny finananay avy izay tsiraray avy Tompo Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy malala. Ray soarany tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho Jesosy amiko sy aminao, ianao izay tonga teto anio, ho Jesosy aminao hoe aza matahotra fahombanao aho, aza merikerika itsony fa efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, ka raha mitany rano anao tsy hanafitra anao izany, na dia mba makinony azy anao dia tsy hanafitra anao ihany koa izany. Eny fa nanay maky ny afo azy anao tsy rehetra aminao ny lehilahy fa le tanako akavanako nisy diapantsika teo amin'ny azo fijaliana hoy ny Tompo ny tantanako anao. Ilay tsy fohy fa mahavonjy, ilay tsy isy marombaka zay rehetra eo ampelantanako. Ka hoy ny Tompo aminao hoe mahereza fa indro zao momba anao mandrakariva marapatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Misaotra indrindra Jesosy ary atolotra eo anao kosa ny dera sy ny aza ny voninahitra izay nao ohatra ny taloha indrindra izany, ka mbola anao mandrakizay tsika rehetra samy anao hoe amen. Tahiny Jesosy daholo Tompo. Ho an Jesosy mandrakizay ny voninahitra. Alleluia. Eto am-pamaranana dia tsy hay tsy saotra atsika rehetrarehetra zay naharitra hatramin'ny farany tena marina naharitra ho an'i Jesosy tsika. Saotra manokana ny ray aman-dreny ara-panahy sy mitondra fikambanana rehetra eto Soavimasoandro. Saotra ihany koa anareo ray aman-dreny zay nafoiny toerana misy anareo mbola naharitra amin'izao efa alina izao makasitraka manokana anareo zay fanolobodorindrina isa-tokantrano tsy nanelingelina anareo zay fa mitondra n'Andriamanitra isa-tokantrano na rehan'izany feo zany makasitraka tompoklahy, makasitraka tompovavy. Saotra manokana mpiara-manompo tsirairay avy tsy akanavaka zay niaraka nitondra ny anaran'i Jesosy teto tsika dia andaotsika hitehaka mafy be ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, alleluia. Ataovy amboniny ny tananao dia andaotsika nome voninahitra n'Andriamanitra. Ndodenia afaka mandrosidrosa tampovoany amin'izay fiderana farafarana ho amin'ny androany. Ataovy amboniny ny tananao dia averitsika mitombo voninahitra. Aofaofay ho an'i Jesosy.
Tanura soif masoandre Yaraka faran faranke Aisan sasan doi teran Jesus Yaraka amne ekipa dia luput yo Opa mera kamnet ya luwe Ray Lu Tan yo Yara kamnet ya lu butne Tung the button, yo, hey, 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 Yara kamnet ya lu butne Aisan tanura to pexue No me ara kake Ufa bunar tana sige Ai Santana sige na tane Nyandot faming the pools and the land Tisaki vili vili fanami sutu na manili Tisama pakef tom twera no Umani kumidi Nande monati Afa kam sot be Dem sot Amarin sumis mamat now Fara lasulul Eu nu rising now Repeat to me what you need sounds so gone But if I can see inside the last song I've got to find it La song na mountain Mi bel back Say Yara che ti all'uomo, yo, allez, facile,
Taniki ambony ho fakamamoan'i Jesosy. Nandun faminda pukelisisa itena zenyami nilani tisi. Efa ketsis. Nandun faminda puza delani. Sisaki vini we. Sisaki vini fanami sutu na manini. Sisa na pakeftam twera na oh mani kuniti na ande na ti. Ma il fantasy sa della sound. Amarin so mismo now. Fare la sogno. Awari, asina ray farany a. Zay a. Zay vonina mandeha